Malagasy tompom-bavy anterina ny arabomba ampirarintsoa antsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao alarobia 13 septambra 2020 sy 2020 aterina izay arabomba ampirarintsoa izay na ianao eto an-tanindrazana na ianao any andafin'ny rika isaorantsika ilay nahary noho ny fitantanany sy ny fitahiny ka ahafahantsika miaona indray amin'ny alalan'ny sary sy ny feo eto amin'ity fandaran'ity eo ny radio Mada ahafahanao manaraka an'izany ny MBS radio ny fahitalavitra MBS ny Facebook eo ankoa ny YouTube. Isaorantsika ny teknisianina izay amikarakara ny resaka teknika tsy atonona mihitsy ireo namandreo satria dia ketry an'izay teknika izay na ny eto amin'ny foibe zany na ny amin'ny radio Mada na ny miparitaka manerana nosy ary ianao izay manaraka ny fandarantsika no isaorana be dia be no ny fandavatena sy ny atao hoe fandaminana manokana ahafahana manaraka izany fandaharana miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio Mada izany. Ny fandehan'ny fandarantsika misy ny pisehatra rehefa laharbitaka an'izao moa zany dia eto Andriamatoa Ramotarsson Alleluia zany izay mandray anjara ao anatin'ny fandarana mitondra faneho-kevitra maro samihafa sy fanazavana ihany koa. Ny namana fanira zava-manantany ihany koa zany dia mbola ho avy eo izy hitondra ny famakafakana isan-karazany. Tenako moa zany dia eo amin'ny fandradrana sy ny fanolorana ihany koa ary mitondra fanazavana ihany koa zany ao anatin'izany fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio Mada izany. Fa mialohan'ny tena hitso antsika aloha zany amin'ny fandarana dia fantatra zany zao fa nodimandry Andriamatoa Sikonina Victor. Andriamatoa Sikonina Victor izay olo be teto amin'ny firenena izany olona izany nitondra ny anjara birikiny teo amin'izany hoe fampandrosoana any Madagasikara izany. Maro ny andraikitra efa nosahan'ny Sikonina Victor zany teo amin'izay hoe nametrahana azy tamin'ny andraikitra nosahana an'izay. Raha ny tamin'ny fotoana ny tantanan'ny président Marc Ravalomanana ny firenena ohatra dia ambasadorny Madagasikara tany amin'ny Repoblika etim-bahoaka ny Chine Andriamatoa Sikonina Victor ary nitondra anjara biriky be dia be tokoa tamin'ny hoe fifandraisan'ny Madagasikara sy Chine etim-bahoaka izany tamin'ny mba masovo azy tamin'ny mba ambasador azy be dia be ny fiarah-miasan'ny Madagasikara Chine tamin'izany indrindrandrindra ny ao amin'ny resaka toe-karena ary ny andraikitry ny ambasador tompoko dia tena azo lazaina hoe lakle an'ny fifandraisana tany anankiroa izany relation bilatéral moa zany ny filaza azy. Akoatra an'izay ihany koa moa izy dia tao amin'ny antoko PFM Parti Fédéraliste de Madagascar tarihany Henri Lecacheur ka dia eto zany dia mitondra ny fampiononana feno ho an'ny fianakavian'ny Sikonina Victor isika mianakavy izay malagasy atsika izay iray atsika rehefa mitranga ny toejavatra tahaka an'izao dia mifanohana mifampahery ary dia very olo-mangana zany aloha i Madagasikara fa ny asa izay nataony indrindrindrindra amin'ny resaka hoe fitiavan-tanindrazana dia tohizan'ny taranaka teoriana raha mifantatra moa zany raha mifandray tamin'ny Andriamatoa Henri Lecacheur vao maraina teo ny tenanay dia anio no atao zany ny fandefenana ny nofo mangatsika ny tompokilahy Sikonina Victor izany ka dia tonga amin'ny fiteny hoe mahavita ratsy satria dia mikarakara ny any toerana any zany zao ny fianakaviany mazava loatra eo ihany koa ny namana akaiky ary eo ihany koa mazava loatra ny anivon'ny atoko Parti Fédéraliste de Madagascar zany tarihan'Andriamatoa Henri Lecacheur izany. Zay ny momba an'iny ka dia miditra amin'ny votoatiny ny raharaha isika raharaha-pirenena izay mafana tokoa amin'izao fotoana izao zany ny zavatra ambara aloha zany Andriamatoa Ramotarsson Alleluia. Mirabanao aloha, mirabanao Andriamatoa Ramotarsson dia menanao ary aloha ny fitenenana. Miraba mifaniry Rinaka. Ohatray mialatsiny eto izy miralamo mpiara manano mety any. Miraba ny rina, miraba nireo mpanao tsy lazaina any ambadika any eto amin'ny radio MBS sy ny radio Mada. Miraba nareo manaraka izao fandarana miara-manonja izao na ny any ampitan-dranomasina na ny eto Madagasikara
dia misaotra ny tompontsika fa nahazo izao fotoana ankehitriny zao indray enta azahoana mitondra fanazavana ny amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny raharaham-pirenena mba tsy hinanam-bolony sika mba hafantatra misimisy kokoa ny fipetraky ny toedraraha dia rina moa zany no mitarika an'lizy eo dia mitondra fanazavana eo foanytsika. Ny fahalasana n'Andriamantoa Sikonina Victor. Teo amin'ny misy zatra kely tiako tsipihana mihitsy ny amin'izay fantatra aloha fa tena nanao asy izy satria nanomboka tamin'ireny zany raha nisy fomba nahavitana ny EPT io hoe école pour tous tena nampiaiky ny mpitondra fanjakana era-tany na ny any amin'ny Union Européenne na hatrany États-Unis ny UNESCO sy ny sisa tamin'ny andron'ny Flora Valemana ary de ny Diagana zany ange ny tena anisan'ny nahazahoana ny taux de croissance hoe 7% io fitombon'ny fahaizan'ny ankizy malagasy fa rehefa badra odra nge ny ankizy tsy misy taux de croissance manjary zany fa tena anisany nandray andraikitra tamin'izany ary ny asa betsaka tamin'izany Andriamatoa Sikonina Victor dia very olo-manga tokoa Madagasikara ary olona nay ny asa reny fa tsy lehibe hoahoa fotsiny de itsita zay vokany fa tena nanao reny ary nahavity reny dia ny zavatra ambaranay fotsiny de zao hoe mirary fiononana feona ho an'ny fianakaviana de Andriamanitra ny fiadanana ampahery azy ireo ary amelona amin'ny fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay ho an'ireo fianakavian'ireo noho ny fahalasana ny tompoko lahy Sikonina Victor. Zay ny momba an'iny resaka raharaham-pirenena tao anatin'ny andro vitsivitsy zay dia tonga dia todika tety Madagasikara ny mason'ny zao tontolo zao hatramin'ny andro amin'ny maraina raha mieno anao zany ny fampahalalam-baovao avy any velany de hoe ao Madagasikara misy coup d'état institutionnel. Zay zany misy coup d'état institutionnel eto Madagasikara zay no resahan'ny maro dia tsotra le resaka ny coup d'état zany tena fady zany raha ohatra ianao ka mbola miteny hoe firenena tandalana sy ny sisa tsy misy tandalana tsony zany eto Madagasikara satria androm-panjakana no mandika lalàna violation inona ny dika zany manolana ny lalam-panorenana sy ny sisa de misy mbola hoala veritsika rehefa avy eo ary resantsika amin'ny Tsipriana ilay fanambarana nataony candidat anankifolo zany zay resaka indrindra momba an'io fanonganam-panjakana coup d'état institutionnel no misy eto amintsika amin'izao fotoana izao zany ny candidat numéro 5 président Marc Ravalomanana moa tonga de rehefa avy le mivoaka atao amin'ny CENI tam'le nanao atsapaka tonga de niresaka an'io hoe zay no misy eto Madagasikara ninona family viliny resaka ny fahitan'Andriamantoa Ramotarson alleluia an'izay toe-javatra zay amin'ny mampandinika anao. Mariny zay hoe coup d'état institutionnel zay ary araky ny tokony ho izy ny ankalazany reto mpikirakira vaovao maneran-tany amin'ny zavatra mitranga eto Madagasikara sady efa rahan'ny olona kaiky le hoe fandehan'le fifidianana eto Madagasikara efa adihevitra be le filatsahany Andry Rajoelina mahavazaha azy ninina resaka atao de efa zay le izy zay natao ny anina de namorona an'izao document rehetra zao hoe nahazo fankatoavana avy any amin'ny fitsarana ny amin'ny malagasy azy any fantatra fa tsy marina daholo zany ty coup d'état institutionnel matetika ny mitranga tahaka an'izay mitranga any Gabon de coup d'état militaire fa ity coup d'état institutionnel inona moa zavatra mitranga satria rehefa mametra-pialana ny filoham-pirenena rehefa ny ekena zany ny filatsahako fidiny Andry Nirina Rajoelina dia ny filohan'ny Sénat zay no mandimby azy araky ny tokony ho izy araky ny lalam-panorenana fa ny zavatra mitranga de tsy zay no nitranga fa hoe ny gouvernemanta ray manontolo no mandimby azy inona ma coup d'état institutionnel azy le filohan'ny Sénat mihitsy zany naongana ary mampime nge de zao nge riny ozy
braoan'ireo FF mpitarika ny FFKM hoe ny aona taminay ary le olona tsy maninona fa ao tsara izy amin'ny forme tsara izy no nahoana no ilazana hoe ankehitriny hoe tsy afaka noho ny antony ara-pahasalamana sy ny sisa handray an'le andraikitra ary za mahita zavatra nambarany tamin'ny 17 mai 2023 ao amin'ny faly eo moa zany le izy fa hoasainyrina ho alefa amin'ny faly eo ngamba I président Hermanana mihitsy no miteny hoe efa niomana izy zany efa nafantatra hoe ilatsaka io Flo Andry Rajoelina io hoe tena irotsaka io na ahoana resaka momba an'ity zoam-pirenena malagasy ity irotsaka izy ary de efa niomana ngaray nambarany ange zany hoe efa niomana ara-tsaina ara-po ara-panahy fa tsara moa zany hoe tena efa niroso amin'ny fivavahana mihitsy Andriamatoa Mahefa dia manao fanambarana izy any amin'ny volana Mai mamerimberina izy hatrany hatrany hoe efa vonona iresaka mirehetra ampilamina ny raharaha tapoka ny fanambarany na azo taratasy avany amin'ny Andriamatoa filohan'ny Sénat fa tsy afaka iandraikitra n'le fanoloana azy eo amin'ny fitantanana ny firenena mandritry ny fotoam-pifidianana nga iandry ny Irina Rajoelina zay nga Hermanana Mahefa moa zany tsy niteny fasafasy za aloha tsy nahita hoe za re olona dia miala fa tsy ao tsara ny fahasalamako tsy nahita an'izay ary iny fa tsy fantatro anao na nahita na tsy nahita taratasiny nanefany eny fa izy le miteny izy ange le miteny tamin'ny 17 mai le tany amin'ny résidence izy mihitsy no miteny fa tamin'ity tsy izy no tsy niteny izy tamin'ity tena nampiseho ny fahavononany mihitsy izy teny amin'ny résidence de France fa tamin'ity taratasy tsy haiko na nisy le taratasy na tsy nisy le taratasy tsy fantatro na hitan'le taratasy ko verina fa de hoe taratasy ny nalefany fa zao nitranga zay ny maha coup d'état institutionnel an'io raha ohatra ndray reto olo reto mantsy ao anatin'le toetra hafahafa tsy mampiseho akory hoe ty le taratasy azony fironona iny raha ohatra mbola tsy any aminy de manao hoe ka izy ny nanoratra taty sy ny etsetretsetra de zao le zavatra mitranga zany zay ny maha coup d'état institutionnel azy mifanipaka amin'ny filazan'le président Sénat teo aloha fotoana vitsy tao alohan'zany ny zavatra niraisina taty aorina ary no amarininy reto mpitantana ny FFKM hoe mahagaga zany zavatra zay no ilazana hoe coup d'état institutionnel re olona no mitranga eto Madagasikara. Inona moa ny antony nanaovany an'izany? Ny antony nanaovany ity fitondrany ity an'izany de tsotra ihany hoe ezahano fehezina daholy ny zavatra rehetra mialohan'ny fifidianana. Feheziny CENI, feheziny HCC, feheziny ministèran'ny intérieur, feheziny Sénat moa zany efinina sain'ny janony iny gouvernemanta koa feheziny zay folo anda koa feheziny zay ny administrateur civil koa feheziny koa zany rehetrarehetra gouverneur koa feheziny de zao mihevitra izy ireo hatrany sefopokotany mihevitra izy ireo fa efa voafehiny tsara ny raha rehetra hoe bien ficelé zany raha tenenina amin'ny fomba tsotra de ho azotsika ny fandresena amin'ny fifidianana odoy fanganareo tsy aza mieritreritra zany ny zavatra tsy piako fotsiny eo anatin'izay rehetrarehetra zay ry mpanaraka ny fandarana miara-manonja de zao tonga any amin'ny faratapony ny fahaizany ny am'izay tsy kombakomba sy ny faharatsiana rehetra mety ho atao ny fitondrany nga iandry ny Irina Rajoelina zay mandimby azy eo ny gouvernemanta ary de zao nge mba mieritreritra ihany arina fa nga moa efa misy loi organique rehefa hoe mandray andraikitra ohatran'io zany ny gouvernemanta hoe manolo ny toran'ny président de ahoana le loi organique à l'unanimité foana fanapaha-kevitra sa raha misy anakiroa na telo tsy mankatoa de ahoana azony Irina le tiako resahana efa mipetraka ve zany sa de atao fatany le izy de
baiko ny prime ministre zany de manaraka dolo retsy ministre zay moa no ohatra ny fombafomba nyity fitondrany ty fa zao eo am'le fomba fitediava-toerana sy ny fitediavam-bola sy ny tombontso maro isan-karazany de manaiky ny zavatra na hoany na tsy hoany ary de zao mahatsiaro an'le ina anakiray zay tonga de teneniko zay riny le hoe kalalao matindronono matomatondratihany zay inona nevitra finosany zay ka zao fitiavam-bola daholo mahatonga an'zao rehetrarehetra zao nge riny fitiavam-boninahitra kanefa zao ny tsy tsy mifanarahana ny sitrapon'Andriamanitra de mitondra azy amin'ny fahafahambaraka mitondra azy amin'ny fahamenarana fa zao tapitra ho azy zany io tonga any amin'ny faratapony ny zavatra nataony nga iandro ny Irina Rajoelina sy ny mpiara-miasa aminy ny saina hoe inona avy ny mila fehezitsika de zao raha ohatra tsika mahafantatra ny hoe teny hoe summum hoe courbe zany de misy ny hoe minimum sy ny maximum efa tonga any am'le maximum zany nga iandro ny Irina Rajoelina io amtetika ho ampiasaina hifehezana ny fifidianana azahoany mandresy an'le fifidianana fa zao rehefa tonga any amin'ny maximum ohatran'ireny ny zavatra de efa hitsitsorika am'izay izy rina ary eo andalana hitsitsorika zany izy io ka aza manahy am'zany tsika itsika pomba ny filora valomanana itsika mpandala ny marina sy ny rariny eto am'ty fireneny ty aza matahotra am'zany fa Andriamanitra momba atsika mandrakariva fa tsy avelan'Andriamanitra andresy ny mazava ny maizina tsy maintsy resy foana ny maizina tapitra ny fahaizany andro ny Irina Rajoelina tapitra ireo mpiara-miasa amin'ny saina am'ty zavatra ty tapitra zay iroso hitsitsorika am'izay ireo rehetrarehetra ireo de iraikitra aty tena tenena ity de raikitra ny ady an-trano rehefa akaikaiky ny fifidianana de hanao lanonana indray de manontany tena engane ka tsy isy hipotra indray ve mifahavoazana samy hafa eo fidiran'le fety atao mba azahoana sorona am'le zavatra engane tsy isy zany tsy misy maniry an'zany fa zany ny fomba fanao ange fomba fanao an'retolony reto rehefa miatrika olana izy hiatrika zavatra manahirana azy izy de misy zavatra hafahafa mitranga foana tsy fantatra le olona ngamba ny tena hoe asesi-doza ve ahoana fa zany ny zavatra mitranga eto fa zao ity coup d'état institutionnel ty de natao mba azahoana mifehny zavatra rehetra ny atsipiriany zavatra rehetra fehezina ny fitantanam-panjakana ny intérieur ny préfet ny sous-préfet ny fokotany ny tafika zay ny seni ny ACC ny Sénat moa iny efa ohatrany tsy misy iny satria efa najanona dia heverina izy fa tena manao izy hoe tena vitatsika araky ny tokony ho izy za koa de manao hoe misaotra an'Andriamanitra fa nanao an'izao zavatra zao ity fitondram-panjakany ty anehoany ny fahaizany sy ny heriny fa ianao Jesosy Kristy tompo sy Andriamanitra ay andrava ny asan'ny maizina eto am'ty fireneny ty zay aloha rina tena adidy zay tory hoe isika vahoaka malagasy miomana am'le fifidianana am 9 novambra miomana fa aza afendrifendrony io de efa vity hoe zay mantsy ny feo alefandreo efa vity hoe efa lasan-Rajoelina io hoe tsy mariny zay ary opory fotsika zay am 9 novambra tsy mariny zany fa zao miomanina reo terizo le bulletin kely le récépissé kely namen'ny seni hoetitsika anaporofona hoe ty olona ty ahoana ny tsy ato nefa tiany bulletin kely tiany récépissé kely tam'le inscription anaporofony reny raha misy hoe tsy mariny ty fifidianana natao ty de aloha mifankahita eo zay fotsiny ange any mifankahita any mifankahita fa tsisy aza ampitahorony reo teneny ny olona rehetra ny eo mikaiky ny tokantranonao mpiaramonina aminao namanao ny sakaizanao aza matahotra an'zany hoe efa mifeheziny Rajoelina efa fisele tsara mihitsy momba ny fifidianana fa de hosoratany fotsiny io sisa hoe 68 sa 72% no anazy miala tsiny mandeha mifiditsika ary heverina fa ny tenin'Andriamanitra ho afafy anova ny fisainan'ireo tompon'andraikitra samy hafa manana ndraikitra eo amin'io fifidianana io hiasa mahery any aminy zany ary de anova ny fietsiny ka de ho tonga
ho tonga amin'ny fandresena filora valomanana isika am'izay fotoan'izay zay ny fomba raha ohatra hoe amin'ny akapobe fotsiny zany rena hoe no andefasana an'le fomba fijery hoe inona mivokatra inona ny anton'le coup d'état institutionnel inona ny zavatra ho ataon'reto olonreto zany zao manaraka de zao hoe ankalaza izy hoe efa vita amin'ny fifidianana e maresy rajoelle fa zao aza manaiky olemen'ny olo loatra zany tsika aza manaiky olemen'ny olona tsika fa zao miomanytsika mandeha mifidy tsika de zao mandresy ny filora valomanana any am'y biro-pifidianana andehanatsika de manamarina an'izay tsika makasary tsika makasary ny lisym-pifidianana tsika sy ny sisa ho atao dolo zany fomba rehetra zany a fa tsy misy matahatra an'izany tsika rehetra zay no azo ambara fohifohy riny ny amin'ny mahakasika an'izay ay mazava zay miloha fa tsika koa moa zany le tenena foana hoe état de droit Madagasikara na nisanisa miteny zany état de droit hoe fanjakana tandalana am'izao fotoana zao tena tsy tandalana raisitsika am'izay aloha tsy tandalana zany ny eto Madagasikara satria ireo itsikitsika natao hoe andizana indray no mipoaka mipoaka ny vatotra koa hoy ny fomba fitenenana tena manitsakitsaka manolana ny lalam-panorenana fantatsika tsara ny dikan'izany hoe manolana zany tsy miraraha zany izy na misy lalam-panorenana ninona teneny lalam-panorenana eto amin'ny teny hoe araky ny andininy zao araky ny andininy zao araky ny artikla zao araky ny artikla zao hatrany amin'ireny resaka hoe Iandro Rajoelina frantsay reny efa nytenenina hoe zao ny fipetraky ny lalàna zao a tsisy miraraha zany ry zareo tsisy rarahiny an'izany fa ny azy ihany nataony satria araky le resaka teo hoe efa feheziny misy le teny somary fangaro hoe manipuleny daholo ny sehatra rehetra ny ACC ny CENI ny Sénat ny atemera-pirenena moa zany fa tsy mivory de mbola mangina aloha any amin'ny oktobra reo vao mivory ny gouvernement ny miaramila ny polisy ny gendarme ny administrateur civil nde ataontsika hoe sasany zareo koa moa ny teny hoe zay za ataonareo kofroko ao fa le fomba fihetsiky le mpitondra zany ny gouvernora zay Iandro Rajoelina ihany no nametraka an'ireo sy ny sisa hatrany amin'ny fokotany fehezany daholo manipuleny daholo zany hoe tsisy resaka fanarahan-dalàna intsony eto Madagasikara zay le hoe coup d'état institutionnel de hoe manoloana an'izany ahoana ara ny atao ahoana ara tsy azo ekena ny fanitsakitsahana lalàna tsy azo ekena ary tsy afaka ikipy manoloana an'izay toe-javatra izay ka misy andreo kandida anakifolo nanao an'ilay fanambarany ombonana Andriamatora Motatrano zay hitanao iny sa lizy moa maly teto efa nalefa fa tao faraparany teo tena hoe ndresahana mafy zany fa am'ty zany resahantsika vakitsika amin'ny lamina de avy eo mandraindray Andriamatora Motatrano alefatsika eto vakitsika amin'ny lamina le izy miadana tsara ny fanambarany reo kandida anakifolo zany dia avy eo tsika manondray ny famakafakana andoarina manana faly alefa indray zany lay fanambarany reo kandida anakifolo io izy io dia somary atao lehibehibe ngana satria somary lavidavitra kely le izy zany dia tena ovakitsika tsara mihitsy zany le izy mba ahafahatsika zany tena hoe maraka tsara zay les candidats dont la candidature a été validée par la ACC et dont les noms et signatures suivent à Monsieur le Président de la CENI à l'Arbi Antananarivo. Monsieur le Président, les décisions numéro 12 ACC par Détroit en date du 9 septembre 2023 portant constatation de la vacance de la présidence de la République, de la rénonciation à l'exercice des fonctions de chef de l'État par intérim et de désignation du gouvernement collégial à exercer les fonctions de chef d'État par intérim et avis numéro 02 ACC par AV du 9 septembre 2023 sur l'interprétation, l'étendue et la portée de l'article 46 alinéa 2 de la Constitution appelle de notre part à les remarques suivantes. En premier lieu,
Le rôle de la Haute Cour constitutionnelle dans ce cas précis consiste essentiellement en l'application des dispositions constitutionnelles concernées et qui, pour le cas présent, sont claires et non susceptibles d'interprétation erronée. Il convient également de rappeler que les dispositions de la Constitution sont d'interprétation stricte. Or, l'article 46 dispose que le président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste 60 jours avant la date du scrutin présidentiel. Dans ce cas, le président du Sénat exerce les attributions présidentielles courantes jusqu'à l'investiture du nouveau président. Dans le cas où le président du Sénat lui-même se porte candidat, les fonctions de chef de l'État sont exercées par le gouvernement collégial. Il est ainsi que le seul cas admis par la Constitution où le président du Sénat peut être remplacé par le gouvernement et qu'il soit lui-même candidat, ce qui n'est pas le cas en espèces. Il est bien entendu et sans conteste que cet article légifère pour la période électorale présidentielle. En ce qui concerne l'article 52 qui dispose, par suite de démission, d'abandon du pouvoir sous quelque forme que ce soit, de décès, l'empêchement définitif ou de déchéance prononcée, la vacance de la présidence de la République est constatée par la Haute Cour constitutionnelle. Dès la constatation de la vacance de la présidence, les fonctions de chef de l'État sont exercées par le président du Sénat. En cas d'empêchement du président du Sénat constaté par la Haute Cour constitutionnelle, les fonctions de chef d'État sont exercées collégialement par le gouvernement. À la lecture objective de ces dispositions, il est évident qu'elles concernent uniquement le cas d'un président élu dans ses fonctions normales et hors du cas des élections présidentielles, puisque l'article 53 de continuer après la constatation par la Haute Cour constitutionnelle de la vacance de la présidence de la République, il est procédé à l'élection d'un nouveau président de la République dans un délai de 30 jours au moins et 60 jours au plus, conformément à la Constitution. Par conséquent, ces dispositions ne peuvent pas bénéficier, dans le cas présent, au président du Sénat, qui n'est pas un président élu. Or, la démission du président Andrazuel n'a pas été faite en application de l'article 52, mais en application de l'article 46 alinéa 2 de la Constitution, ainsi qu'il le précise lui-même dans sa lettre de démission. Ces deux articles légifèrent manifestement pour des périodes différentes de l'exercice des fonctions de président de la République. D'autre part, la rénonciation effectuée par le président du Sénat n'est prévue nulle part dans la Constitution, alors que la Haute Cour constitutionnelle l'a constaté et validé dans sa décision. En faisant seulement l'amalgame entre ces deux articles de la Constitution et valider une seule, soi-disant, rénonciation du président du Sénat, laissant vacant le poste du chef de l'État. La Haute Cour constitutionnelle a fait une mauvaise interprétation de dispositions constitutionnelles, l'amenant à prendre une décision biaisée et ainsi à violer la Constitution, ce qui est inadmissible de la part d'une institution dont la fonction essentielle est d'être la gardienne de la Constitution. En réalité, nous suspectons que ces décisions et avicités plus haut ont été dictées par le pouvoir qui a de ce fait opéré un véritable coup d'État institutionnel dans le but
de mettre le Premier ministre aux commandes de l'État pendant la période électorale présidentielle afin d'en manipuler les résultats au profit de leurs candidats. Et de ce fait, nous n'accordons plus aucune confiance aux membres de la haute cour constitutionnelle se sont fait complices de ces manœuvres et ont validé ce coup d'État institutionnel. Fait en Antananarivo le 11 septembre 2023. Marka Ravalomanana, président national de TIC Madagascar, Raubel Andry, président ARP, président Iri Rajonarmapianina, Ratsetson Jean-Jacques, Siteny Nandresolony haiko, Roliarsoa, Hermine, SG, MMM, Eleonore Joasy, coordonnatrice nationale, Tsara Tafina, PO, Paraina Augusta, solitenany Paraina Augusta izy zany, de PO Taina Razafinjoel, Ramanantso, SG firaisakinan'ny tia tanindrazana, FTT, dia misy anankiray Razafy Tsandrofa, Jean Brunel, de misy anankiray ty Roland Ratsiraka, Roland Ratsiraka, de misy mpitombo koa zany. Zay ny nambara atao zany, tao anatin'iny fanambaran'iny candidat anankifolo, dia ahoana ny fahitana Andriamatoa Ramota Arsonazy verimberina atao hoe constitution lalam-pandrenana, lalam-pandrenana araka ny voalaza ny lalam-pandrenana de zao fa Iany Rajoelina sy ny mpiaraka aminy ihany tsisy rarainy an'izany fa ny ataony ihany no ataony. Ny ataony ihany no ataony ozy ianao fa zava-dehibe ty taratasy ty efa azo raisina ho taratasy mipetraka ty ary voaray amin'ny ACC io, ary raha niarana maky an'ity taratasy ty tsika zany teo tena tsisy resaka mihitsy, tsy misy hoe mifandika, tsy misy hoe mifandipatra kely etsy sy eroa, fa tena araka ny tokony ho izy, ary za miavitra fa mahafantatra ny zavatra ny soniavin'ireo olona rehetrareo, tena fanonganam-panjakana, nataona androm-panjakana mihitsy ty zavatra ty, zay le hoe coup d'état institutionnel resahana, satria maninona tsy nisy constat akory araka ny tokony natao, araka ny filazan'ny lalam-pandrenana ny hoe amin'ny tsy fahafahany nga hery-manana maefa hery-manana Razafy Maefa. Fa maefa fotsiny moko ny fiantsonay iny mianatra teny ananina teny, dia hery-manana Razafy Maefa, ary izy roa volana tao aliran'izay fa de efa niomana ara-tsaina mihitsy, niara-batana za ozy ange amin'ny forme tsara de tsy tiandry zareo, tsy azondry zareo antoka i Razafy Maefa hery-manana hoe anao zay sitrapony, de io namboariny io le izy ka zao ny antony zany de le hoe ifehezana an'le fifidianana, fa zao inona moa ny antony itiavany ifehezana an'le fifidianana, de zao hoe ampandresy azy de azahoana vola, azahoana fahefana, de anaovana indray ny ohatra ny adalàna rehetrarehetra teo hatramin'ny 2024 ka hatramin'izao 2024 zao, fa zao ianareo ihany inge rehefa niteren'ny mpiara-miombona antoka dia nanangana n'le hoe aray sy ny samy finine, fa io vola angonongononareo io azo averina amin'ny ara-fomba ara-dalàna alaina, na nanao tranonareo na nanao inonareo azo averina amin'ny fomba ara-dalàna daholo zany rehetrarehetra zany dia angaina eo nareo, hipitrapitra eo nareo hoe zao sady hiditra ponja ve, azo ny vola, ny zanaka ho afa baraka, ny ray aman-dreny ho afa baraka, tandremo, fa efa makany ny dianareo io makany amin'ny fahafahambaraka, makany amin'ny fahamenarana, zavatra tsy izy olona pailalàna. Teny farany nataony reto candidat reto hoe tsy mahatoky an'intsony zay, aloha verina kely namana faly le amin'ny farany, le amin'ny farany eo zany
mba azon'ireo olon'ireo a-tsaina ve milanjan'zany hoe tsy mahatoky an'ireo tsony zay mba azonareo a-tsaina ve zany ary nareo raha ohatra hoe isy fiovana mantsy ty zavatra ty afaka amin'ny farany taona sotran'zany tsy ho avela maina hoe afaka am'izao nareo anka zay angeny terena teanao eo nareo teanao aminy ko rehefa aveo nareo de any mba mamindra fore le vahoaka malagasy kely mitsindroko miaraka amin'ny alika ozy ny mpanao politika ray eny am'zordira iahoana mifandraisanareo an'ireny ianareo mahazo vola de mamadika ny marina allo vakina le izy le faranty zany tam'le fanambarana nataon'ireo candidat folo reo de zao le hoe et de ce fait nous n'accordons plus aucune confiance aux membres de la haute cour constitutionnelle qui se sont fait complices de ces manœuvres et ont validé ce coup d'état institutionnel. Zay ka zay zao nareo tsy matoky an'ireo ACC tsony zay aucune confiance tsisy confiance antsony tsy misy fahatokisana tsony an'ireo haute cour constitutionnelle an'ireo satria validé zany ampanaiky nanaiky an'le coup d'état institutionnel satria piraitsy kombakomba zay complice zay le matoramatarson zay mihitsy le izy tsy atokisana itsony ireo mpikambana ao amin'ny ACC reo ozy ty soratra ty zany hoe ianareo nanao soni anakifolo ianareo tsirairay reo zany tsisy atokisan'ny olona tsony efa tari am'le nationalité nareo nanangatra mantsy ny fitenenan'ny olona nireny rehefa hoe ka zavatra tsy tokony ho izy de natao izy de nangina ihany ny olona de eto mbola nanao ndray tapitreo ny annareo fa de zao aneninareo amy zavatra mitranga fantatry ny vahoaka angenareo de ho tenen'ny olona iny le olona oatra zao iny dijay nareo moa mitady voninahitra de ho afa-baraka nareo zany zao am'toy an'le tantara zay ny impact zany misy impact ange ny zavatra décision ataonareo ange mi-impacte am'ny fiainam-pirenena am'ny fiainana politika nareo ohatran'ny hoe mba manao zavatra andaminana n'le raharaha zay efa manomboka amy samboaravoara no le antony samy hafa hoe nationalité didiny fitsarana na mme azy an'le hoe nationalité malagasy zay tsy marina akory de aveo mifanapahakevitra reo ACC hoe dimy tsy nanaiky efatra nanaiky de aveo nanaiky daholo ndray zao ndray misy vidy misy lanjany zany ary misy fiatraikany zany nahoana aminareo amin'ny hoavinareo sy ny mombamombanareo rehetra eo amin'ny asa mandraraha ataonareo fa tsy pitsara tsy atokisan'ny olona ko raha vao mipetraka angenareo zany raha azon'ny olona to de nitorahany voatabia raha izany miseho reto mpitondra olona hitondra fanjakana ange reto olona anakifolo reto olona ho mpitondra fanjakany reo afaka volana vitsivitsy ireo no manambara fa tsy misy mahatoky anareo mpikambanao amin'ny ACC reo tsony de mba ahoana moa no avinareo ary nareo ara mbola afaka hitarina hoe tena haute transition amin'ny firenena malagasy inge ty zavatra ataonareo ty azo foanana ny mahafonctionneranareo arina daholo ny zoanareo rehefa ohatra ka tena mijiriziry am'izao zavatra zao nareo tsisy fomba amerenanareo an'io tsony ange nga io azonareo averiny ao fa apyampipetraka indray andriamatora zafy maefa herimanana tsy misy an'izany tsony ange tsy afaka miverina ilalana tsony ianareo fa de zao raiso ny andraikitrareo tamin'ny fanapahakevitra nataonareo sy amin'ny fanapahakevitra rehetra hataonareo manaraka eto am'ty fireneny ty fa tsy ny vahoaka malagasy ange no matahotra an'izany zay aloha de afambara aminareo tsy ny vahoaka malagasy zay efa leo miomana hanolo an'ty fitondram-panjakany ty amin'ny alalan'ny fifidianana mangarahara marina ekeny rehetra no atahotra anareo mpikambana ny ACC reo ianareo foana ny te hotorako afantatra ange fa efa matahotra nareo zany ange raha malaly satria matahotra an'le mpibaiko amin'io fotoana io nareo tsy mihevitra an'le vahoaka zao nareo matahotra an'le vahoaka
tsy hoe inona ny hiatra aminay tsisy aprisika ny vahoaka hikasika anareo zany ange fa nareo no enjeny zay le izy ny olona manao ny tsy marina mialatsiny ny tsy marina zany asan'lay ratsy zany de lay ratsy mpiapanga ny asany fantatrareo zany de izy ihany mitady mpiapanga anareo zay no mahatonga anareo tsy mandrimandry saina itsony tsy milamina tsony ny fanahanareo fa tonga am'le hoe lasa enjehn'ny eritreriny lay mpikambana ACC na ny mpikambana amin'ny CENI zay manao tsy marina enjeny lay ratsy miapanga anareo izy ihany mitady vavolombelona amelesana anareo fa sao de minomino foananareo hoe ho afaka eo tsy afaka zany nareo makanesa any amy dadarabe tsy afaka nareo tsy mampirisika anareo any amy dadarabe mialatsiny eloko mihitsy zany fa adisoko lehibe zany bebanareo finanareo amin'Andriamanitra mba hamelany eloko areo izy ary aza manao an'izao zavatra tsy marina ataonareo zao tsy mitondra soa ho anao sy ny ankonanao fa Andriamanitra mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny taranaka faramandimbo izy soratra masina miteny an'izany fa tsy zay eto amin'ny miara-manonja tianareo hiatra aminareo ve zany aitsio ny fitondrantenanareo de mibeba mametra fialana raha ilaina raha izay ny anavitra ny fanahinareo mametra fialana hoe tsy hanao tsony zay fa de ho hitan'ny olona eo fa raha izao de olona hitondra firenena ve no efa manambara hoe zay tsy mahatoky an'ireo tsony de mba makaiza moa zany no avinareo ny olona ho atenainareo tsy ho tsony ange reo efa mazava be ange tsy ho eo tsony reo zay aloha mino an'zany ary zay mahatoky an'zany fa zay ho tonga anao fifidianana andray anjara amin'ny fifidianana anentana ny vahoaka hoe tianareo ve ny fahantrana miaraka amin'ny rajoelona fidio izy fa zao raha tianareo ny ampiova amin'ny fiainanareo fiainany taranakareo sy ny fianakavianareo marony zany fa mampieritreritra ny reto olony reto fa manaonao foany reto nefa nampianarina lalàna de lalàna nampianarina azy ny dikadikainy ataony karaha io izy le olona ka de zao tonga amteniny am'le hoe matim-bola matinanina ve nareo sa matim-boninahitra kalalao matindronono izy matimatindraha tianike de zay za tsy maniry anareo hoe ho tonga aminareo zany fa ny iriko indrindra de mba iovanareo afaka mametra pelanareo hoe manomboka eto de nametra pelana iranina fa dia tsy te hitondra tsony tsy te hiditra amin'ny zavatra satria mety mbola misy zavatra hafahafa noho io ampalaovina anareo fa de zay ny teniko fotsiny ampitaiko aminareo mpikambanao amin'ny ACC zay ny ACC moa zany ny tena velesan'ny olona am'izao fotoana zao amin'ny resaka fanehoan-kevitra satria tena hoe manao ny tsy fanao fa akoatran'izay ihany koa zany ny filohan'ny teny merandoolona Andriamatoa Hermanana Razafy Mahefa rehefa hoe tsy nandray an'lay andraikitra izy zany dia izy mbola eo am'le filohan'le androm-panjakana ihany maninona izy ny tsy miala ihany koa de mantsy ny fanamarian'ny olona maninona izy ny tsy miala fa mbola mijanona eo amin'ny filohan'ny amma hoe filohan'ny ateny merandoolona tokony miala teo izy raha hoe ny lojika ny zavatra zany ahoana ny fahitana Andriamatoa Ramontarison zay i Hermanana Razafy Mahefa nge ry miala tsiny efa fantatro niaraka fotoana teny ananina moa izy tary amin'ny Anatary zay tary amin'ny Anatary fa zao maninona izy ny tsy miala zay le fitiavam-bola sy fitiavan-tseza zay le fitiavana le tombotsokely maro isan-karazany mampalahelo everina fa olona efa niova izy io tena mitoetra tsy hoe mitsara ny fiheverako fa tsy hoe satria ny eniko mantsy de mahefa nge efa zao hay ve efa tena mivavaka mahefa sa zao maninona tokoa izy ny tsy miala ny olona tsotra zany de mahitan'zany hoe raha ohatra ianao mahatsiaro fa tsy salama ary tsy mahavita tsony le adidy zay andrasan'ny firenena ho raisinao
dia maninona ianao tsy miala fanontaniana lehibe zay fa zao manjary mahatonga anao a tsy ho samyjery tsony ny mpiarabelona aminao am'izao zavatra toy an'izao zavatra ary ny olona mpiaraka taminao mohatra am'izay ianao mpikambana tao amin'ny avy fahafantarako anao tamin'ny ianao anina indrindra esminina tamin'ny fotoan'andro nahafantarako anao a mba olona nafinaritra miresaka tsara sy ny etsetra fa navilin'le fiainana de lasa manao zavatra ohatran'izao ianao saika anao ny mariny ianao fa ny olona sy lay ratsy tsy mamelanao anao an'izany tsy ny omanara-panahy ianao fahafantarako azy raha izao a fa de zao ianao imiozan'ny olona kely ery ara miteny aminao hoe tsy reny ve de hitokisanareo efa hatram'izay nge reny nananonanina teo e de zao jereo fa mitsoka andaharana mitsoka tsy mahasa akory tsy samyjoro zany ny zavatra tianao hoeny ve eo amin'ny fiainanao tiany vady aman-janaka manjafinao hoeny ve zany resaka rehetra mandeha zany nareo mihevitra fa zao hoe makany amin'ny fandresen'ny filoha rajoelina io tsy mariny zany a za de milaza mihitsy tsy mariny zany mbola tsy tena fotoana amin'ny propaganda moa zany zao de tsahatra aloha zay a tsy mananina nlizy a fa de miteny aminareo fotsiny hoe azo atao nge mametra-pialana e azo atao mihitsy zay na ho an'ny minisitra tsy rairay rehefa misy zavatra tsy metimety ka sainty gouvernement collégial hitatana ny firenena sy ny fifidianany ty atao a azo atao ny mametra-pialana hoe mialy zay a ary de manomboka eto a tsy tompona andraikitra tsony a tsy miaraka tompona andraikitra tsony am'ireo ambon'ireo a fa de nametra-pialana tsy ho isa mpikambana amin'ny gouvernemanta na ny CNI na ny ACC apatsahivina anareo fa azo atao zany tsy mahamenatra zany ny olona ara vao miahanao hiteka ho anareo hoe zany rangaka mijoro fa elany ny andrasanareo hoe mba hijoro amin'ny fahamarinana zao nareo voasa de hitatsika eo e hitatsika eo tsika moa zany miainga amin'ny zava-misy ary ohatra hoe mety misy te hiala fa matahotra raha izay faharoa ihany koa le constitution na lalam-panorenana tsy milaza mihitsy hoe tsy mametraka safidy tsy mametraka safidy ny lalam-panorenana fa hoe rehefa mametra-pialana ny filoha-pirenena dia ny filohan'ny atenimeran-doha olona no eo zay mantsy le izy tsy safidy zany hoe afaka misafidy izy afaka tsy hanao na ohatran'izany fa ny filohan'ny fitsarana momba lalam-panorenana mantsy le nyteny hoe ka hoe lazainy hoe noho ny antony personnel noho ny antony manokana de aiza moa nalalana zay antony manokana any fa zay ny taratasy nalefa ka ny lalam-panorenana tsy izy an'izany fa izy mbola matanja be ary izy efa niteny fa hoe andray an'io a toeran'io a tapitapiko io zany a de hoe za andray tsy andray misy zavatra atao ary io moa zany raha nyenona zao ny fampalalam-baovao tato de hoe ntereny izy e sisa ka mivahoaka malagasy tsy miraraha zany lalam-panorenana no miteny hoe lalam-panorenana io no voalaza raharazay no tandalana any Madagasikara fa rehefa tsy arahana zay ny lalàna samy anao azany daholo zany tsika menakavy andrematora-motarisona inona ny zavatra hitranga eto io moa zany efa mitranga izy io samy manao daholo samy manao zay tiany ary ny ary amin'ny androm-panjakana ary mihitsy no mamme ohatra ratsy nlay vahoaka malagasy ka zao nge meloha lavitra n'io resaka io a de efa naneo ny faniriny tinga prime ministre ny hoe hitantana an'ity a fotoana anaovana ny fifidianany ity mbola tsy nisy akory zany hoe taratasy nalefa ny filohan'ny Sénat hoe tsy mahefa izy a efa ny fangatahanga prime ministre nakany amin'ny ACC lasa voalohany zany nge zay nge rina le mampiseho hoe tena resaka efa tsy kombakomba efa tsy fanarahan-dalàna efa asan-devoly no mitranga eto amin'le firenena de io izy io nitranga tena nampitahorina ary matoa olona ohatran'ny reny natao hoe niemotra ngamba ny ainy mihitsy ny metiny tena ohatran'izany raha olona ohatrandry mahefa raha zafy mahefa moa zany fa tsy hoe zay moa fihantsoana azy iny tamin'izy ny andro range hoe mahefa de raha olona ohatry reny no hoe
miemotra tapoka prime ministre taria efa nanao hoe zany maniry hitondra mievery tsika vahoaka malagasy fa io prime ministre io mihitsy no ny sisika hitantana nyity mba hampandresena ny kandidany de hoiteo andriamatoa prime ministre ny fahaizanao ary za mino fa iady tena hanao ny mariny ianao iady hanao ny mariny ianao iady hanao fifidianana eken'ny rehetra ianao atokisana ho tsara tatana ny listra ho tsara tatana tsy misy bro-pifidianana ho foriporonina tsy misy zavatra hafahafa tsy isy doublon tsy isy ninona mino an'izany fa raha vo tsy zay andriamatoa prime ministre de efa manao velomanao fa tsy ho prime ministre ntsony ianao zany raha izany zay de ambara mazava eto fa ny olona miandry fifidianana hoe eken'ny rehetra azo antoka marina sy ny toyan'izany rehetrarehetra zany atao ampahitsina fa tsy maharesy mihitsy tsy maharesy ary fantatrareo ange zany fa raha tena atao marina io tsy maharesy mihitsy nareo raha mahazo arangampinareo i% zany ary betsaka ozy ny olona ary zany izy za zany mbola titianareo ndray ozy riny eto za manao hito fa raha lanjaina amin'ny fahantrana raha lanjaina amin'ny fampitehany de lasa ohatran'izay ka lasa ohatran'izay fa manaova marina fa anenenanareo ny tsy fahamarinana mitranga eo amin'io fifidianana io ary hiatra hatrany amin'ny fahafambarakany vady aman-janaka manjafinareo zany tsy fahamarinanareo zany raha izany no ataonareo fa mba mievera de n'zao mivavaha ianareo manaova amin'ny marina vavaha ianareo manaova amin'ny marina zay moa zany mety efa amin'ny rehetrarehetra zay fa somary mbola iverenako kely ihany le teo Andriamatoa Ramotasoana hoe le ACC zany tsy hananan'ny olona confiance intsony tsy hananan'ny olona confiance zany hoe manomboka eto zany ninninona zavatra ataony ny fitsaranavy momba ny lalam-pandrenana de tsisy mame lanjantsony tsisy hoe ino moa ty filaza azy tsisy manao combien intsony tsisy miraharahantsony raha le fanambarana ataony ny kandida anankifolo teo nefa androm-panjakana tena hoe loloavina tapony lo ngeza be atao anatin'ny firenena androm-panjakana manana andraikitra ingeza lehibe amin'ny tontolo mpifidianana mamoaka didy androm-panjakana mamoaka didy satria didy mantsy valim-pifidianana didy mpitsarana iny fa aty amin'ny fotoana melohan'ny fifidianana mbola aty amin'ny tontolo mpikarakarana tsy hananan'olona confiance intsony tsy hananan'olona fitokisana intsony zay no zava-misy zany amin'izao fotoana izao le gouvernemanta moa zany efa nitenen'ny Rajoelina efa mipaingorina efa mifatorany andry Rajoelina tamin'le interview nataony teo atokotany le hoe gouvernemanta aloha izy efa niara-ny asa tamiko Ngatsaky Kristian zany efa niara-ny asa tamiko efa zatra mitantana conseil de gouvernement izy io miaraka amiko izy amin'io atsy efa tsy filoham-pirenena intsony fa mipaingorina ekipako toizako zay tenindriny zay zany hoe nytenen'ny ngay andro ny Rajoelina zany hoe io gouvernement io niara-ny asa tamiko de hitanareo fa reo le tsy mahavo raha toizako am'le zavatra tena niainana marina reo le tsy nahavo na tonga amin'ny firenena borina ohatr' zao de reo no asaiko hitatana nyty fifidianany ty ka raha tsy mahavo mampiaky ny tany nataony teo ary efa tsy mahavoko de zay fotsiny fa de lasa fa eo nareo ohatrohatr'zay nge zany ny tian'ola zay ne fa verina eo amin'le ACC ary teneniny rina zavatra mitranga nge zany zao io ny taratasy nataon'ny kandida folo tsy mahatoky anareo tsony izy olana be ho anareo zay hoe ahoana de inona no anarenanareo an'izay amin'ny maha olona ny anatra anareo rehefa miatrika probleminareo de mila mitondra vahaolana anarenana an'izany za aloha ny hitako mizara motarisona enjana be ne zany hoe tena tsy atokisan'ny olona tsony ny hitako ny vahaolana ho anareo 5 menada 5 izy
vaolana ho anareo mela teo aloha tsisy asese any aloha andeha eo fifidianana io fa io hitan'ny olona foana hoe ahoana ny anolona anareo manolona anareo sivymena-da fa ianareo a mela teo satria efa tsy eken'ny olona tsony zay raha mifisainana nampianarana anareo raha ianao raha andriamatoramotarsona alleloia no teo amin'ny hoe toeran'ny acc ianao mpikambana teo tonga de zay ny fanapaketena ny ala manolonan'io ny ala satria tsy zaka ny fanahiko zany tsy zakako zany ary misy mampitahotra ianao ary raha misy mampitahotra ianao zange mialako inona moa no ampitahorany hoe aza miala eo miala miala ary de ambarako amin'ny olona hoe ianina mampitahotra zay nge olona nge miaro anareo ange ny olona reo hoe iranina no mandefa olona makaty amiko mampitahotra anay ary mampitahotra anay mianakavy nareo zany hoe ny tena marina zao e tsy nieritreretinareo ho tonga oatra zao ty zavatra ty fa tambazana volonareo atrany ampendoana rehefa misy zavatra kely de tamin'ny candidaturany de tia malety tia ny anina tia ny V8 tia de oatra zany de tamana tena mandeha tsara kosa zany business zao nareo a miady saina hoe aizany lalana ivoahako inona ny zavatra ataoko mela teo zay zany lalana ivoana raha fahitan'andriamatoramotarsona zo nge ny saina mihitsy ange amin'ny mahaolona hoe misy olany zany eo anatrehanao a de tsy hanao nininina ianao tsy normal olona efa misy fahavoazana zany fa tsy maintsy mitady vahaolana ianao fa mivahaolana tsara indrindra mela teo zay afakenatra ny fianakavianao a afaketratra ny ray aman-dreninao a ianao mba milamina mety hoe misy manao a menasy aminao mivavaha ianareo fa andriamanitra zay ivavahanareo a mahavonjy anareo mahafaka anareo amy tahotrareo zay tena mpitiavana mihitsy no itenenako an'izany riny zay tsy tokony ana am'zany aza ny fanahinao rehetra ny ayahinao sy ny tebitebinao rehetra apetrao amiko i jesosy fa izany o andray an-tanana izany ka aza manany am'zany nareo e zay aza manany am'zany avelao ny zavatra hoentin' jesosy avelao fifidianana io hoentiny a izy no andamina an'io fa aza miasa saina amin'io nareo hita foana nanaovana an'io sao de mieritreritra indray anao hoe azo raisina fa tsy mitompony ohatra n'le nataonareo tam'le nationalité teo mialatsiny zay raisika any zay ny acc moa no zany no voaresaka teo ny filohany atenomerando olona raha ny lojika de tokony ametra-pialana ihany ko aona ny fahitan'andriamatoramotarsona io mbola tsy miala izy aloha hatreto zay ho de andraikitry le chef d'état par intérim manitsy ny ekeny fa izy mbola eo ihany nefa izy milaza fa tsy manana tsy fahafahana manana tsy fahafahana sa izy fa manana fahafahana izy zany rehefa hitatana ny atemerandolona fa tsy manana fahafahana izy rehefa andray an'le hoe chef d'état par intérim zay voalaza ny lalam-pandrena rehefa saina mijoro izy zany a de tsy mijoro rehefa hoe andray an'le tombontsoka eletsy amy sena de io izy eo ihany izy lasa salama ndray tsy mifanaraka amy fanabeazana ny mihinanao zany andriamatora zafy maefa fa ianao efa eniko hoe tena efa nyroso mihitsy izy a amy fanaranan'andriamanitra fa zao tohatra ny fitiavatena no tena mipopoka be eo amy fihetsikao fitiavam-bola no mipopoka mialatsiny a tsy hoe mitsara fa tsisy fanazavana marina aloha fa mety hoe ka reo olona reo nge tsy malala hoe misy menasy ahy marina zay tsisy menasy fa ianao ve efa nitondran'izany teo anatreny tompo andriamanitra ao ary efa nanambara izany ve anao ka raha nanambara ange zany de mivonoana e tsy za rery fa mety hoe hatrany ohatran'izany eritreritra zany fa tena nisy eritreritra anao an'izany tokoa ve tsy mbola nisy angeloha zany etreto hoe ny asasina politika zany amy fomba hafa kely hoe accident eria mahamasina amy fidirana nga de misy zany fa mbola tsy nisy zany fa ianao le tsy finonareo koa teraka olana be fa zao tena tokony ny ala marina ianao zay no mirindra zay ny lojika ny zava-misy lojika sa cohérent eny miaraka ihany zay a no mirindra am'le zavatra nataonao tsy nanaiky ijoro anao
amin'ny fotoana endrasan'ny firenenanao noho izany a melako amin'io a toeram-boninahitra misy anao ankehitriny io a fa tsy mendrika vahoaka me mahantra ny olona saina mijoro a tsy mahasa mijoro fa de mamela azy toetra ao anatin'ny fahantrana foana mampalahelo zany zany tena andriamatora-motarsona aleloia zany zao tena hoe tena fitiavana mihitsy zany satria tena manolotra vahaolana ho an'reto olona sy androm-panjakana zay ateneniny reto minisitry ny aty tany koa ny tokony hiala satria izy ko zany a tena ho anaty reny zao mbola tary le hoe namoaka fitenenana hoe any anaty efitrano mihidy any sisa mpitondra fanjakana nefa manao zay tiany atao tena libre ny aty amin'ny mpanohatra andefasana mpitandro filaminana tsy avela tam'izany any iny efa mipotra lizy ity hiditra any amin'ny fifidianana de ahoana moa ny inon'ny olona hoe mbola tsy ho ataony ray zay ka izao ianareo administrateur civil reo aza manaiky baikibaikiona olona hafahafa io irahany makatsy makaroa hoe io hoe ka zay afekteny sy ny etsetretsetretsetra tsy maintsy mitety commune telo farafakely enao nga ministra miala tsiny aminao a tsy aresy mihitsy ange nga iandro rajoelole za reto mba mahazo valo isan-jato a irina manao hoe tsy mahazo valo isan-jato zany io mba azonao a-tsaina ve zany fa nga rehefa le hoe manao oeraoera hoe maka artiste sy any amarotsety ianao mampiresaka hoe ataotsika miakatra ny vanila zay tena milaza marina aminao a raha nanaraka ny fanazavana momba ny vanila ianao tsy andeha mihitsy io vanila io vahoaka amin'ny marotsetra iandro ny rina rajoelona nampanao loto sy etsetranareo a tsy marina ny zavatra teneniny fa izy ndray no mite hifeo an'le vidina la vanila era-tany zay no mahatonga nazavainy nga rivo rakoto vao nge le mitrangy hoe mametraka ambony de ambony a an'le vidin'le la vanila le fitondrana mpanjakana malagasy nefa ny tsenam-barotra iraisam-pirenena nidina de tsy lafo ny vanila reo fa io ange nanakariny ambony de ambony ary ny vidiny ataony aty aminareo a ambany de ambany tovy amin'ny arkovera tovy moana amin'ny poziny arina poziny la vanila sy ny ary mitovy fa ataony ambany de ambany zavatra tsy marina kory ny tenenina aminareo ary ny zavatra tenenina aminareo rehetrarehetra zay andehanany any a etseroa a zavatra tsisy marina 5 taona izy teo tsisy zavatra raha marina nataony anao teleferika tsika hay betona tsangany etseroa a tsisy anao ataotsika ny lalana autoroute a lalana 200 metatra atsasa kilometatra tongisiny teo fotsiny fa tsy nisy simanta na ray ary a nanatitra an'izay izy tany anjoro be hoe anaovandalana orina dinina koa ny dikan'zany an'izay anankiroa mihitsy compacteur sy niveleuse natao teo a de zao ny teneniny reo ny an'izay a nareo commune ny miantoka ny gazoal nefa ray barika isan'andro no an'le bulldozer ray barika nen'le niveleuse zany hoe roa barika ka raha roa barika 400 litre amy 5 000 efa 2 millions ariary isan'andro tazamina fotsiny teo le zany no ataony io a zay ka zao ho an'ny ministre ny intérieur aza mampiresaka ianao ary anareo administrateur civil aza manaiky asay voentany olona ifidy efidio zay tianareo fa zay ndray tsy ananina anareo hoe anao an'izao de fa fantatry ny olona foana hoe iranina nampifidy any anina de mifankahita eo tsika moa zany amin'ny manaraka raha vo tsy marina nge ho ano ataonareo hoe lay ratsy iza moa ty atao hoe lay ratsy any araky ny baiboly ny devoly le hoe lay ratsy mba tsy tenena azy hoe devoly tsy antsona amin'ny anarany a tsy anajana azy sy tsy anomezam-boninahitra azy de atao hoe lay ratsy fa ny tiako resahana ny ratsy efa pepanga no asany zay ny ao anaty pepanga ihany no anambara aminay hoe iranina nge ka zao ny zavatra tsy mety nataony izy ihany ange no manao an'izany so de gaginareo hoe taizara ny nafantaran'ireo olon'reo an'izany ohatrany hoe misy mpamosavy mivocal de misy mahita tokoa satria maninona lay pepanga ihany mandefa olona ahitan'iny olona iny a hoe mivocal ka aza mihevitra an'izany nareo mpitondra fanjakana isan'ambara tonga andrafitra sy ambara tonga pahefan'ireo aza mieritreritra ny anao ratsy fa mba mivavah
mangatafa amelan-keloka de manaovany tsara mba hampilamina ny fisainanareo sy ny fanahinareo zay ny teneninay zay rina ny tokony ho izy zay ary rehefa tena tsy zakanareo teritery atao aminareo misita kely aloha za aloha misitaka kely fa tsy anao nga ministra no ny anto amin'ny manokana fomba fitenyzoatra fitenymaro samihafa anao aloha isitaka kely zay ohatr'zay ka ilaina ny manao an'izany misy fotoana hoe mila mijorotsika de mijorotsika ary tsy menatra ary zao mivavao raha ny dada rahabe na avelona ty Madagasikara ty efa tonga teny amin'ny volana fa tsy mahavelona ny dada rahabe fa mampidikizo ny dada rahabe fa tompo Andriamanitra ihany de arak'izay nampianarana atsika rehetrarehetra zay iankohofana sy vavahana fa amonjy anareo izy araky ny teniny zay misy resaka anankiray momba nyty hoe iany rajoelona frantsay ty nefa de mbola nysisika hoe ao atao kandida ihany ny diaspora tany an-dafy tany efa nanao fihetsiketsehana tao amin'ny teo amin'ny place de la république tao a Paris izy iny tao Paris tamin'ny sabotsy iny de hoe tena tsy manainga mihitsy zany ny fitondrana frantsay hoe itenin'ny olony satria misy lalàna koa tompoko any France rehefa hoe enao zany hoe afrantsay de misy lalàna tsy maintsy miaro anao ny tompontsoan'ny Frantsa afa raha ohatra ianao ka miaro tompontsoana firenenkafa de tena tsy azo atao zany tena ary frantsay na ny firenena velany rehefa manitsakitsaka lalàna ianao dia menasaza anao zay le izy zay aka manoloana an'io zany dia hoe tokony misy tenenana atao amin'ny mpitondra frantsay manoloana nyty no ny ataonyty olony ty frantsay ty eto ty misisika hoe hiditra ao anatin'ny kandida ifaninana filoham-pireneny ty ona ny fahitana Andriamatoa Ramotarsona an'izay hoe tokony misy fitenenana mihitsy fanaingana ny mpitondra any amin'ny Élysée sy any Matignon inona ny zavatra mitranga rina am'izao fotoana zao eto Afrika tena midina de midina mihitsy ny fitiavan'ny olona hiara-miasa amin'ny frantsay tsy de misy dikany loatra monko le hoe fitiavan'ny olona frantsay fa ny fitiavan'ny olona hiara-miasa amin'ny frantsay iny nitranga ny coup d'état tany Gabon tsy pihana aloha fa ny Gabon c'est le précaré frantsay tokotany filalaovan'ny frantsay zany ny fitenenana azy izany no nanao coup d'état nanala n'io filoham-pirenena zay niara-niasa tamin'ny frantsay io afaka herinandro de zao euro firy mille euro no hita tany anaty valiziny ty président Sénat iny loha zany président tsy ohatran'le atsika teto kosa aloha fa le président tany tsy haiko firy efa centaine de milliers d'euros le vola tao anaty valiziny ohatr'zay zany ny fanaoan'ny reto mpitondra mpiara-miasa amin'ny frantsay reto ary ny frantsay io ndray nitrangany any Maroka nisy ororo tany efa manakaikaiky ny 3 no faty miezaka ny frantsay hoe vonony zay andeha anampy anareo amonjy anareo tsy atson'ny marokana izy zay no hitako am'le firenenana tsony ao ny Espagnol ny Anglisy ny sisa fa ny frantsay tsy natsony mihitsy satria maninona ohatrany lasa ohatrany hoe metsara velatsy aminy zany ny frantsay de tsy de akasitrahany loatra miara-miasa aminy ty mitranga eto Madagasikara inona ny zavatra mitranga tany amin'ny volana juin nandeha tany Afrika atsimo ange ty ministry ny affaires étrangères frantsay ty tany amin'ny Sadek dio Sadek tsy tany nalehany mibanany ve zany ny Sadek tsy anelingely lazy frantsay eto Madagasikara zany inge ao anatin'le mampametra-panontaniana daholo riny fa zao ny zavatra mitranga tombontsoa amin'ny frantsay ve satria ny frantsay hoe iza moa zany ny olona tena eteheran'ny frantsay am'ty fifidianany ty Andrinirina Rajoelina ve Odoy za tsy de mino hoe mieritreritra n'zany izy manana ny eritreretina izy fa raha ny eritreretro za ve moa tsy manambaran'zany eto fa zay fotsiny fa za tsy de mino an'zany hoe Andrinirina Rajoelina zany mety hoe ao anaty soavaly faharonga amby zany na ohatrohatr' zany everiny
hoe afaka hiaro ny tombontsoany mety mieritreritra ny olo hoe fa ny tombontsoa amin'ny frantsay azafady tombontsoa ny frantsay eto madagasikara nge mifandrobana ity zavatra rehetra mitrango ty a fandrobana ny malagasy ty raha tsy teny afa-tsy zavatra ray a de zao hoe ny kolasy fantatritsika zany fa orinasa frantsay nampangain'ny banque mondiale ny epanga ny kolasy omitsikoombakomba amin'ny fandrobana amin'ny madagasikara amin'ny fanaovana marsé tsy araky ny tokony ho izy tsy araky ny firafitry ny tsenam-barotra mpanjakana de manaonao foana ary tsy amin'ny asa anankiray ohatr' zany fa amin'ny asa maro zany ange le fandrobana ohatr' zany de vola mandeha makany frantsa ohatr' zany zay le zavatra hoe tady olona hiaraka aminy a anao ohatran'izay izy ka dia sahirana zao ry zareo frantsay sahirana izy a satria andeha le fifidianana jerena le olona hoe mba atokisany a tooritra ny hafahafa izy ko nge mampanao sondazy ary fata fa mety hitovy amin'ny enirina ihany ny sondazy hitany a ho anga andririna rajoelona fa de tsy fantatra nga filora valomanana moa tenenitsika ihany a niezaka nandeha tany amy quai d'orsay tany amy volana jolay mba nyresaka tamindry zareo nanazava amindry zareo hoe mba ohatrohatr' zao ny zavatra tiany atao a fa de anjarandry zareo mieritreritra hoe manaiky ve izy a iara-miasa amy filora valomanana sa tsy a de anazy zany fa ny zavatra mitranga eto zany tsika zao a rovolana milohan'ny fifidianana filoam-pirenena ary tsika de maneho ny fahavonona tsika vahoaka malagasy mihitsy maneho ny fahavonona tsika ifidy fa aza atsatson'ny olona hoe io ange efa zao mpomban-drajoelona manao an'ireny aloha oka zava any amy réseau sociaux efa vity hoe aza mandrany andro manao an'zany mpomban-drajoelona ny manao an'zany manananareo hoe aza mandeha mifidy fa itsika mila mandeha mifidy de ho hita eo am marina zay le izy a fanontanian'irina moa zany hoe ahoana le fisehoan'ity ka ny frantsay miaro an'le jonge riny ao a frantsa zany efa tsy de misy hoe zavatra vaovao entina mokarana arena ntsony a fa de na izy manao aty afrika na izy tsy de manao any Chine izy aloha fa Etats-Unis ny tena manao orinasa any Chine azahoana manao satria lafo loatra ny zavatra raha ho a frantsa no tao ambony be ny karama ho a frantsa de zany no mahatonga hoe na ny tomobile range zao tsy de mahita Peugeot sy Renault ntsony riny no ny antony samy hafa lafo loatra nefa tsy de mifakaiza am'le vita sinoa zay mety hoe tsara le Peugeot tsara le Renault no le vita sinoa fa ny asinoa mety tsy atsasany akory raha fa mbola latsaky ny atsasany vidin'le vita frantsay de alohan'ny olona ohatra zay ka de zao te hiara iasa amy tany afrikanina izy any tany afrikanina nefa ohatrany nefa manomboka malailay finosana amreto a fitondram-panjakana frantsay reto miezaka ny frantsay a ife ity fifidianany ity ary raha mifantatra nge tohatrany misy resaka ohatrany hoe irin'ny frantsay mihitsy a raha mba ny kandida ny favori ao anatin'le fifidianana fa no ny antony samy hafa moa zany a de tsy zay le izy de sahirana izy reny vahoaka malagasy any maso mandidy zay izaniza iteny eo a ao anatin'ny hoe fahamarinana zay no irininy besomaro maraparantsika andriamatora motarsano ndao iresaka minina kely aloha satria efa nanomakomana kely ianao a inona ny tianao ambara iny moa zany efa nandeha le fitsarana tany a Londres iny de mbola miandry amy manaraka andray a fa mbola mandeha ny fanadiadiny tonga amin'iny a zao le izy rina zany ny zavatra mitranga fantatritsika malagasy ty zavatra mitranga fanazavana n'le resaka hoe romivosy inona my zavatra nitranga tadidinareo ny fialan'ny ministra imbika anakile ministra ny fitsarana ny zavatra nitranga ny Sri Lankais tondra safira ivoaka za mino fa efa nandeha doany io zavatra io a satria
alohan'ny anaovanao ohatra ny exportation mantsy zany rehefa manondrana vato anao a de atao déclaration douanière de mipetraka eo ny valeurny dia arak'izay a de lalàna zay de mahazo autorisation anao a de mandeha le vato zavatra nitranga doanina ihany namoaka an'io information io matoa nisy ny tonga de nyteny am'le Sri Lankais tany anaty roplanina hoe ianao mitondra an'izao ndao ianao mana de lasa nyresahana tany amin'ny ministre le izy le hoe naka an'le 400 millions ariary le ministre tam'izay fotoana zay Sri Lankais io olona io a de namena naverina tam'le vato de lasa izy de tonga any anaty roplanina ndray izy a de nisy olona hafa ndray miteny hoe ianao makatsy migadra ianao de matahatra le olona de sahirana fa tohatra ny afaka ihany le olona zay aloha ny zavatra nitranga zay ny zavatra mitranga tamin'ny heritaona zany hoe Sri Lankais nampiasany reto olona reto a angalana vola amin'ny fomba tsy marina tena extorsion de fonds zany a de zao niainga indray zany ty resaka Gemfield ty gaga aloha nahitan'le hoe Gemfield le anarana hoe mpanao vatosoa zany le olona fahafantarako azy nefa ny anglisy a tsy de tena mirona loatra ao anatin'ny fanaovana vatosoa zany mividy izy mividy fa ny hoe izy nitrandraka tsy de mahita an'izay a fozy ah hoe sao de mba ohatra ihany za mantsy tamin'ny fotoan'androny a permis nytantanako ny saika ho amidiny ty ministra de nyteny tam'le olona hoe le mpiara-miasa taminy ah hoe zany Londres no mitory raha ohatra ka mikitika an'io izy tonga de tsy sany kitika ntsony tokoa ga ministra fatany zany a fatany zany tam'zany a tamy 2010 zany a fatany zany ary fatany hoe tena zay tokoa le ho atao de tsy sany kitika ntsony izy ary za mino fa ity le zavatra nitranga am'le Gemfield ty a mbola olona mpanao vatosoa tsy haiko na Tailandais na Sri Lankais reo ny hoe ao anatin'io Gemfield io fa dia izy no nametraka kefa nitranga le zavatra tambika anakile hoe ohatrohatr' zao nge fomba fanjakana malagasy de ny fandriany eo zany natonga an'izy hoe asaivo makany Londres de ataony satria tam'le imbika anakile raha matadidinareo a nisy enregistrement nge nivoaka hoe naka 400 millions ariary de zay nge natonga azy nametra-pelany raha tadidinareo ity a copie-collé am'izay ny nataon'le Gemfield fa tany a Londres ny nataon'le zavatra tsy haiko ny enregistrement na tatia Madagasikara de efa natao na ahoana fa tany a Londres aloha de nisy mbola namerina n'le fangatana le olona nangataka nidirika aby ny président de tena hoe dirika aby ny président zany c'est le président fa izany naniraka azy a zay kosa tsy voatery hoe ny président fa mety mpiara-miasa kaiky amin'ny président ohatra na ahoana fa i Ramatoa Mivonsy moa zany zao milaza hoe tsy meloka ary en mission izy nanao an'io zay le zavatra mitranga de apetrakitsika am'izay mihitsy le izy a miandrotsika amy didim-pitsarana amy 7 février fanjatra tiako resahana korina de zao nandeha tamy fin juin ny resaka fifidianana code minier rehefa tapitra vita ny fifidianana lany ny code minier ho ampiarina ny andro ny décret d'application zany reto mpitrandraka didy fampiarana hatramin'ny androany tsika miresaka zao nge mbola tsy nisy nga président nametra-pelana zany hoe tsisy mirindra zany le izy azonareo ve zany vahoaka tsy natao ny didy fampiarana n'le lalàna nolanina tamin'ny farany volana jona fa dia miantony eo nisy a taratasy zay ko ny tena tiako resahana taratasy nataon'ny QMM ho an'ny fitondram-panjakana malagasy efa lasa niteraka resaka hafahafa mola izy zany efa mifampiresahana tamin'ny namana de hoe miteny ny QMM moa zany tao anatin'le taratasy hoe zay manome 77 millions de dollars fanjakana malagasy zay a anao a ame 7 millions de dollars ho an'ny RN13 izahay a dia inonanao hôpitaly sy ny etsetra klasika moa zany o zay rehefa miresaka fa inona ny tiana horesahana nataon'ny taratasy zay a de isorana aloha ny QMM manonteny an'izay zavatra mitranga
le 20 isanjato ny fanjakana malagasy a na ena 5 isanjato iny mo négociation nandritry ny taona maromaro mihitsy taona lavabe na tonga an'iny ohatr'zay de rehefa nyresaka nanontany a le olona de io ve zany a ho atao oatra ny lalàna ve zany tsy zany o ala izy fa manajainy nataon'ny QMM aloha ko ahoana ny olona rehetra ve zany asaina manao ohatran'io ozy ah hoe tsy zay raha ny famakiko azy ho a tsy zay doziko le namana ny Etats-Unis tsy zany ny famakiko an'io a satria zao a raha ny côte eto 84 millions de dollars ny nameny zany a c'est pas 100 millions de dollars ka raha ho anatin'ny 30 taona ny 100 millions de dollars a c'est pas le Pérou tsy hoe de fatratra be zany fanomezana zany efa tsara aloha zany fa zao koa ozy le namana anankiray ny Etats-Unis tena nyrotsaka anakaiza aloha i 77 millions de dollars zay ozy a hoe zany ndray a mbola resaka afo zany a fa rehefa am'ty fitondrany ty reny ny vola fanampianan'ny Covid a tsy fantatra hoe nakaiza reny ny fanampianan'ny Soalala vidin'ny Soalala tsy fantatra hoe nakaiza ity volana men'ny QMM ty zay isorana ny QMM ao a fa tsy misy mahafantatra hoe nakaizy io 77 millions de dollars io zay zany le izy maimaika be no anaovantsika azy a no ny antony maro samihafa fa dia tsy maintsy nyteneniny zay tsy maninona ny tsy maintsy mitenena mampirorosaina ny olona iny taratasy nataon'ny QMM iny fa ny olona aloha gaga hoe fa maninona ny ministra minina no ry amy 3 sa 4 farany a vao ny tany saina fa ny tany saina atao daholo ny filohampirenena président ny institution samihafa ny environnement sy ny DG sy ny etsetra ministra minina no ry amy farany dozy ny olona mba ohatran'ny hafahafa ihany zany fa everina fa tsy de akaratsy mpanako nanaovana an'izay ngamba fa zay aloha no hitany hoe nandarana n'iny zavatra iny a dia isorana ny QMM le fanampiana de asa moa zany le lalana iren'ny 13 am'le 7 millions de dollars point noir aloha zany no atao marana azy zay maranaritsika omena dia misaotra sy mankasitraka anareo a nanaraka ny fandarana miara-manonja nandraisan'ny tenana ianjara tamin'ity an'io ty a fa de zao zavatra teny hoetiko aminareo amaranana n'le fandraisako anjara de zao ny tenin'ny soratra masina hoe Andriamanitra manana ny hevitra heverina atsika hitondrana atsika amin'ny fiadanana fa tsy loza fanahitsika ny ayahtsika sy ny tebitebitsika apetrao am' Jesosy Kristy a fa izy a no hitantana izany a de mametraka anareo amin'ny tompo a tenanay a mandra-peona indray tompoko lahy mandra-peona tompoko vavy eny ary isaorantsika Andriamatora Motarsona aleloia nitondra an'izay fanazavana maro samihafa zay nandray anjara tao anatin'ny miara-maonja teto amin'ny MBS ny radio matin mba tsika manana zay le teniny soratra masina no entiny teo zay a satria dia zantoko tsy maintsy metehatra amin'Andriamanitra tsika ninninona zavatra mitranga ary maro ane no miteny am'izao fotoana zao hoe fa ny zava-misy eto Madagasikara de tena hoe ady amin'ny ratsy ady amin'ny asan-demony be de be ny asan-demony sy ny ratsy zany zao tena manao zay ataony mihitsy a eto amin'ity firenena malagasy ity ka tsy maintsy mijoro tsy maintsy saraky ny teneny ny candidat larana fa 5 numéro 5 ny candidat président Marc Ravalomanana tsy maintsy mijoro tsy maintsy tsy maintsy tsy manaiky lembelana manoloana ny zavatra tsy mety indrindrandrindra hoe manoloana ny fanitsakitsahana lalàna fanolanana lalàna tsy firaharahiana lalàna de ny vahoaka malagasy ve zany no hitato ny vokatra zany tsy azo ekeny zany tompoko ary tsy afaka hoe ikipina hoe ndefa ikipy afa de alao andeha any am'izao alao andeha zay efa alehany any fa zay efa sahirana tsy zay le izy fa tsy maintsy mijoro manoloana ny zavatra tsy mety reo fa misy candidat folo be zao noho ny ray feo hoe tsy matoky intsony ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrena ary akoatra n'ireo candidat folo reo raha mifanambarana eny rehetrarehetra any de mitombo andalana ny tena hoe fanakanana mahamaivay noho ny fanitsakitsahana lalàna sy lalam-pandrenana mitsanga eto amin'ny firenena izany efa tonga ny namana faniry razafy manatany
tonga eto amin'ny fandana miara aminonjy eto amin'ny MBS ny radio Mada miarabanao namana fanira zava-manantany efa maro moa zahatra noresana teo dia teo ihany koa moa ny fahalasana ny Sikona Victor dia tao daholo zany rehetrarehetra zany miarabanao ary tonga dia menanao avy hatrany ny sehatra ndao ary zatsisy sady miraba no mialatsiny kely fa namaly SMS satria misy vaovao zay tokony fampiresahana any itasy efa ato anatinay ato député fetra raha mety de rehefa avy eo azafady d'accord eny ary de eto aloha zany tsika am'le vaovao mampalahelo indrina PFM parti fédéraliste de Madagascar niarany tolona tamin'ry Henri Le Casseur tamin'ny fotoanandro ry Papa Tabera nitarika ny ataony mijery nitarika ny CNEF Confédération nationale des États fédérés de izako matsiaro namana be da be ry général Zakarimanina Ferdinand ihany koa anisan'ny bakasitraka ny foto-kevitra fédéralisme tamin'ny fotoanandro ry Léonie Guéra tany Thomasina zany resako zany efa nodimandry ry Velomitsanga Sofema solidarité ny fédéraliste de Madagascar verina atao tsaitsika daholo zany amina tranga ohatran'izao na vita be teo amin'ny tontolo zany resahany zany teo amin'ny politika de efa nentin'rina teo moa zany ny teny ho an'ny fianakaviana fa mbola horesahana amintsika eto zay tena tokony horesahana zany tasoloha ty amboamboarina kely zany fa tsaratsara ny latabatra eny ara mirabatsika miraba ny faly sy josoa moa zany ny ao ambadika eo sa faly sy lalaina zay mitondra indray ny machine ao ambadika eo zany mampita antsika am'izao sary sy feo zao de toraka zany ihany ko eto amin'ny tefitrano ty ny izy mirahalahy fa niany amin'ny zanabolana sy ny rehetra tsy hoe zanabolana moa zany ny fampitana mandeha mipitapita rehetrarehetra any de Zokobe Radany sy Razankla zay mampifandray era Madagasikara dia ao ambony eo ihany koa rareo miasa ny any amin'ny radio Mada ny namana melipatrana rehetrarehetra de arabaitsika daholo ianareo mpanaraka an'ity ifandaharany ity adiny ray tsika niaraka eto de inona zany fa misy zavatra vetiny azo resana tsy hoe mipasoka ny fanalama nambara ny Rakotoandrina Motarson Alleluia tontomoditsika fa hanamafy ny fiazakazahany zava-misy am'izao fotoana izao de ho resahantsika zany rehetrarehetra izany omaly moa tsika zany nanaitra ihany fa niokevitra maro samihafa solomamboaka rasy manana polibera tamin'ny compte ny aminy hoe aiza ny filohan'ny antenimieran-doolona ahoana ny filohan'ny antenimieram-pirenena miantso ny tandroka ary mivozona hiaro an'ireo olona reo tokony andray ny andraikiny izy ireo fa zao zava-misy zao de fanongana mpanjakana hoe ny solomamboaka rasy manana polibera ny ao anatiny zany no efa miteny araka ny nambaratsika tamin'ny omaly raha ohatra ka izay zava-misy zay isika de efa nandefa ihany ko teto orona tsary voaingana angely izy voaray volana lasa zay tany La Réunion tany zay ny voix ny filohan'ny antenimieran-doolona ny lazany ny fahavonona fa hoe izy no hitantana izany firenena izany ao anatin'ny 5 volana eo amin'ny anatin'ny fitantanana vonjamaika satria raha toka candidat ny filoham-pirenena tamin'izany zany de izy no andray itoeran'io gaga sy talanjona nefa ny rehetra zany fa dia tsy hita izy tao anatin'le fitantanana de misy an'le renonciation zany tsy fahafahana miatrika an'izay ndraikitra zay de io le adevitra be am'izao fotoana zao hoe andin'ny fahafiry miatso miatra fahaenina amby efapolo ve ao anatin'ny lalam-panorenina sa faharoa amby 50 ho an'ny candidat folo de miteny hoe andim'ny fahaenina amby efapolo amin'ny lalam-panorenina no miatra satria dia candidat le filohan'ny repoblika amperinasa ary le filohan'ny antenimieran-doolona raha teo dia amperinasa izy fa tsy hoe candidat ho filoham-pirenena noho izany de afaka mitazona tsara ny andraikiny zany ka tsy azo overina ho misy motif hafa zany any ambadika any amin'ny hoe tsy afaka mitarika an'io izy satria lay filohan'ny repoblika zany manao avocat
le teo aloha ngy rajoelona n nano avocat ery am'seny iny amin'ny hoe tsy morana no mitatana an'zany filakevitry ministra zany ary mety hoe tsy ho zaka n'le andraikitra salam zany nefa ary le olona efa ray volana lafo zay a de nampiseho ny fahavononana de soa moa zany fa misy fanehoan-kevitra zay mbola voatahiry ny namana mpano gazety dia ho ampiasaitsika le izy satria teo amin'ny radio fahita lavitra raha vavy zany a no nakatsika azy a Real TV dia zay nantsika tsy atsika ny sary noho izany zany a de anaovantsika azafady amin'izy ireo no mba hampiasantsika fiangaviana hampiasantsika nyty sary n'izy ireo ty tamin'ny fanadihadiam-baovao zay voatahirin'izy ireo isika teto omaly sy afaka omaly a de nandefa nitahiry tsary zay nivaniana ny ngarazafy mefermanana zany tany amin'ny antena réunion lazany fa izy no hitatana ny firenena rehefa candidat ny filohan'ny repoblika ary tsisy zava-dehibe de fanapaha-kevitro raisina fa de hoe mampandeha ny fampandehanana raha mpanjakana fotsiny zany de ity zany a nisy tahiry tsary ny fahita lavitra rahavavy Real TV de zay no anaovantsika fangatahan-dalana mba ho ampiasaitsika amin'izy ireo satria tsika moa zany mba everitsika efa pirofo daholo tonitrangan-javatrony de ho alefantsika vetivety tahiry tsary ny 7 ny volana mety eo izy ty nitahiry tsary omalina rehefatsika sy ny afaka omaly dia tany amin'ny ray volana lasa tany fa ty zany somary efa elaela ny lazany filohan'ny anterimerandolona fa tena vonina tsara izy hitatana zany andraikitry ny filohampanjakana vonjimaika zany raha toka kandida ny filohampirenena ndaoara namanafaly ho an'izao rehetrarehetra mitady ny toerako a dia zoany tanteraka zany fa de alao izy anao zay ho afany ihany a fa ny analoha de miasa ihany ny fantatro ary zay ny fomba fiasa ny fitondrana am'izao fotoana zao na ny filohany androm-panjakana rehetra de miasa ihany ny fantatray a fa ho an'ireo zay manao kajikajy a de azy ny azy a fa tsy mampiotsona ny toromaso hitanareo a zao fa amin'ny forme tsara mihitsy matory tsara tsy de mba miraharaha zany fikatsahana olona hoe mitady ny toerako zany fa alao azy ny azy nanamafy Hermanana Razafy Mahefa tamin'io 17 mety 2024 io fa izy amin'ny mahafiloany antenimiran-doholona azy ny voafaritra ny lalam-panondrenana fa mandembo ny filoham-pirenena raha misy ny firotsahany hofidiana. Fantatrareo tsara fa ny mandahako dia 5 taona ny resaka fantatro aloha dia ao anatin'ny lalam-panondrenana dia mbola manina moa voalaza zany fa filohany ny androm-panjakana ny Sénat raha ilatsaka amin'ny filoham-pirenena ny tenako no misolo toerana azy zay mivoafaritra zay mifantatro loatra am'izao. Ny 14 Jolay 2024 teny amin'ny résidence de France nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay no mbola nanamafy ny filohan'ny antenimiran-doholona Hermanana Razafy Mahefa fa efa nanomatena amin'ny fandraisana ny toeran'ny filoham-panjakana ny tenany. Nambarany tamin'izay ihany koa fa efa manao ny fifampiresana amin'ny herivelona rehetra ny tenany mba hisiany fitoniana eto amin'ny firenena mandritra ny fifidianana. Tena mifandray hoe ianao sy ny filohan'ny repoblika ary toerana azy toka mbola nitsakofidiana izy afaka mavonana. Ianao toerana azy vera candidat izy anao chef d'état par intérim ve zany ianao atavavonana. Zay zany voalazan'ny lalam-panondrenana de tsafenina fa efa mifantoka tanteraka am'izany satria raharam-pirenena no jerentsika ary isinony atao hoe fifidianana madio sy mangarahary any tena tanjona zany ary tokony talovana ohatran'ny mianak'Andriamaso zay satria ilaitsika ny atao hoe ny filaminana ny fandriam-pahalemana ny fitoniana eto amin'ny tany sy firenena raha tytsika toizana ny asa fampandrosoana zany eto Madagasikara de zay zany no etena efa atao hoe doniana mafy lalina mihitsy ary nalalinina mihitsy nandritran'izay hoe fa ny manateny zay a dia ny fifandraisana tsara zany amin'ny boaka malagasy ny indrindrindra moa dia amin'ny communauté internationale amindreo filoham-piangonana dia amindreo filohan'ny opposition zany a ilaina foana ny miady hevitra sy manao dialogue zany ao anatin'izao fametraha-pelan'izao a ny fa niantso ary napafantatra ana ny fanapaha-keviny eny ary de soratsika zany ny fahita lavitra rahavavy na fa atsika mba nindra na izay sary zay averitsika fa tsy sarytsika iny fa sary nindra amina tamina fahita lavitra rahavavy satria misy élément zay verina fa tsara hitondrana fanazavana eto amin'ny firenena tsy hoe tsika akory no manao dridrangilo na hoe misitositona amin'ny ty raharaha ty fa tena misy zavatra zay
tokony ho resana ihany satria manana didy am'voaka malagasy nge ny olombe fo de izy ary teo de nilaza fa hoe 5 taona ny mandat elektifany le andraikitra zany hoe antenimeran-doolo zany satria nofidina tamin'ny latsabato tsy mivatana tamin'ny alalany grands électeurs de ny électeur mifidy am'zany zany ny grands électeurs mifidy an'zany dia ny mpanolotsaina sy ny ben'ny tanàna zany ny mpanolotsaina sy ny ben'ny tanàna de meny ny vahoaka fahefana mivatana tamin'ny alalany latsabato mivatana suffrage universel direct ndray indirect moa mazava azy tsy mivatana moa zany fa amin'ny alalany le mpifidy vaventy fa mpifidy ihany no etsona azy fifidianana ihany no etsona azy zany zay anana ny antenimeran-doolona mandat 5 taona de misy moa zany le ampahany le voalazany lalàna ny amin'ny hoe désigné na hoe nommé zay ihany ny filoham-pirenena no manendry azy inona moa zavatra tiatsika resahana ao anatin'izay de ny amin'ny hoe misy teny nafinaritra zany entsika atao anatin'izay tany volana me tany ary mbola nitolo izy nakaty niverina tao le hoe en forme tsara ozy ny filohan'ny antenimeran-doolona de tao anatin'ny fanehon-keviny tao le hoe izay de miasa tsara mihitsiny ary ho an'izay manana kajikajy politika azy any am'izay manana kajikajy politika zany am'izay mieritreritra fa aka ny toerako ny toerana nefa am'izao fotoana zao lasa ny olona ny toerany mihitsiny zay eritreretina fa ho filoham-panjakana za tsy miteny hoe filohan'ny antenimeran-doolona fa filoham-panjakana satria efa izy ny filohan'ny antenimeran-doolona fa le filoham-panjakana izay de fiomanana ny andray ny andraikitra raha toka candidat le filoham-pirenena de fa candidat iny nga ihany rajoela zany dia mbola no amafisiny tamin'ny fanazava-kevy ny tena hoe efa niomana tsara mihitsy ary ilainy zany fitoniany zany iresaka amin'ny vahoaka malagasy iresaka amin'ny ankolafy kely rehetra iresaka ny communauté internationale na ny sehatra isam-pirenena iresaka amin'ny mpanohitra ka so de iny teny blisatriny ary manahirana n'le fitondram-panjakana ka antony na ho zary antony fomba fiteny gasy tsara zany teneniko zany antony na ho zary antony nampanabe ny any ny amin'ny rehetra mba tsy hanomezana ny fahefana azy rehetra tiatsika teny inona zany de zao ho an'lay mpifehan'le raharam-panjakana zay hanome an'le fahefana sy anisan'ny mpiray vondrona tamin'ga filohan'ny antenimeran-doolona reny zany de manaprofo zany reny raky tsara reny fa le olona de tena nanana fahavononana hitazona tokoa an'le andraikiny am'y teny gasy fa ty alefa tsika ty de am'y teny frantsay mbola teo am'y seritreretram-pirenena izy de nanamafy an'izay azo ny ataony tsy ny resaka an'ity fa matoty tafiditra tao anatin'ny fifampiresahana de mihitsika fa nisy briefine zany ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety réunion izy ny hoe ireto ny fanontaniana everina fa tokony ho apetraka rehefa tonga tela réunion ihany ianao satria misy relation moa zany fiara-miasa teo amin'ny firenena rotota teo amin'ny parlement rotota zany de hoenotsika le tamin'ny teny frantsay ty zany hoe reny teny gasy reny raky tsara nalefa fahita lavitra raha vavy reny zany reny tamin'ny teny gasy efa tany ny volana me de tateorinan'zay zany hoe tateorina ny fetiny frantsay fa ty voaingana kely ray ty alefa tsika ty ray volana raha misy de misy angambana averitsika tsara ty adevitra izy satria misy zavatra tytsika tongavana mainko am'izao adevitra zao ndray raha faly D'abord, pour commencer, vous êtes le deuxième personnage de l'État après le président de la République. L'élection présidentielle malgache aura lieu à la fin de l'année et c'est vous qui allez assurer l'intérim de la présidence de la République. En quoi consiste ce rôle ? Eh bien, ce rôle, donc, au cas où le président de la République en exercice actuel donc, se présente aux élections présidentielles, eh bien, d'après la Constitution, donc, c'est moi qui va assurer l'intérim. Donc, il n'y aura pas de grandes décisions à prendre, mais c'est assurer donc les affaires courantes pendant 5 mois. Reny horonan-tsary roa samihafa reny a dia ninitsika ny entina teto amin'ny fandarina etsika ilazana fa vonona niomana nanomatena nanomana an'izay mety ho tetikady ho an'ny fitoniana ilay filohan'ny antenimeran-doolona zany ary nampahafantatra izany mihitsy aza teo amin'ny seritreresam-pirenena tamin'ny alalan'iny sary anteny réunion iny zany ny amin'ny hoe za tokoa ny andray an'le andraikitra fantampoka teo tsy izy ny nandray an'le andraikitra de olona anankiroa no nyteny tamin'ny toerana lay rangana metra am-pialana
fanrotsako-vidiana zay mbola adevitra be am'izao fotoana zao ny fahafahany mirotsakovidiana fa tsy hoe vitavita ho azy ihany ny amin'ny hoe sarotra manahirana ny resaka tamiko izy tsy vita andray io satria tsy moro zany miatrika conseil de ministre nefa le rangah septambra tsika miresaka zao o juillet juin mai efa bolana lasa talohan'iny efa bolana lasa talohan' zao adevitra zao de nanambara tsara ny fahavoloana ary nanambara tsara fa tsy manana problema mihitsy amin'ny fitondram-panjakana vonona tsara ary ametrapetraka an'izay resaka fitoniana zay zay ny tena maika ozy izy de azotsika tsaina zany fa adevitra politika fa tsy noho ny antony ara-pahasalamana fa adevitra politika mazava tsara zay mbola tsy nahenona ny version officielle avany am'le filohan'ny antenimerandolona ny antony na tonga azy tsy nandray izany andraikitry ny mahafiloam-panjakana vonjy-maika izany de tia fantatritsika nisy tery ve tao nisy adevitra avy le tamin'ny fampiresahana ve tao ka nananina ny fahavononany ary izy de tsy afaka niatrika an'le andaikiny satria sendra mibe novitsy ve sa misy anton-javatra hafa tsy ahafahana andray izay andraika izay de zay io tadiavony ny adevitra politika io hoe azavao miteneny ianao de naniry ny rehetra mba hiteny le filohan'ny antenimerandoolona fa hatram'izao aloha zany tsy haiko ny information rehetrarehetra mandeha ihany faly efa naneo hevitra ve le filohan'ny antenimerandoolona sa sy naneo hevitra mbola sy naneo hevitra ozy faly satria raha naneo hevitra zany de nalefatsika teo le izy ny atsika nge tsy hoe lakilostominy tsy hoe filambaniny tsy ohatran'zany fa adevitra mifantoka tsara amy tokony ho izy ny adevitra resantsika satria fantatry le filohan'ny antenimerandoolona zany fa andiny fa enina amby efapolo andalana faharoa anatin'ny lalam-panorenana no mame azy zany andraikitra makadiry zany obligation zany ny andininy faharoa amy dimapolo efa mivakitsika teto raha ohatra manjavozavo le izy amy teny gasy de efa mivakitsika teto hoe en cas d'empêchement ka tsisy ary le empêchementko le filohan'ny antenimerandoolona tsy nilatsako vidiny ho filoam-pirenena dikan'izany olona mbola ao anatin'ny asany izy afaka hiassure an'le intérim izy hanao ny intérimaire izy fa zao inona ny adevitra tany ambadika zany resaka rehetrarehetra zany de ilay candidat no miresaka hoe za strateze resaka tamiko izy tsy mora ny conseil de ministre ny premier ministre efa niara-ny asa tamiko ka tsy zany ny amboaran'le texte hoe iza niara-ny asa tam'le filoha zay hosoloana na hoe raha ohatra ka mafy ny fitantanana ny filakevitry ministre de tsy mahazo maka n'io andraikitry ny filohan'ny antenimerandoolona tsy resahany lalam-panorenana zany andre matoy any rajoelona fa ianao mamorona lalàna tampoka eo fa nyresahany lalam-panorenana de zao rehefa candidat le filoha-perinasy ny filohan'ny antenimerandoolona no mitazona andraikitra raha to ny filohan'ny antenimerandoolona koa ka candidat dia ny gouvernemanta no manao a ny fitantanana collégialement ny firenena ny article 46 miresaka an'izany alinéa 2-3 ary amin'ny article 52 ny anazy mazava be en cas d'empêchement nefa tsisy empêchement nazo an'le filohan'ny antenimerandoolona rehefa miresaka empêchement tsika manko a tsisy terme diso zany mihitsy ny amy lalàna tahaka izao fa misy dikany sy antony daholo tsisy diso zany fa maninona ny empêchement soratan'ny mpanoratra lalàna CCC tao misy dikany zany a tsika manko tamy voalohany eritrehitra hoe inapta ve le rangah misy incapacité physique ve sa anton-javatra inona my mahatonga azy tsy nandray andraikitra fa le olona raha nyteny tsara mihitsy en forme ako za no andray anioko lalam-panorenana ihany no miresaka an'izany le fanjakana nge miresaka foana hoe fanjakana tandalana nefa izy ny tsy tandalany de ozy ny député Rosa averina vakiny ty faly averina vakiny ty fanonganam-panjakana no fiantso izao ito manko manitikitika atsika zavatra soratany député Rosa miantso ny tandroko aro ny vozona ozy izy hiaro azy ireo raha sanatria misy ny teriterina tsindry atao azy na avy aiza io na avy aiza aoka tsy ireo hanazava izay voalaza ny lalàna mikasika ny momba ny fitantanana ny firenena ao arian'ny fametrahan'ny mpialan'ny filoha voafidy aoka izy ireo marimarina kokoa hanazava izay voalaza ny lalàna
mikasika ny momba fitatanana firenena aoriany fametraha-pialany filoha voafidy le izy moa zany teneny an'izay fa lay filohan'ny antenymerandolona sy filohan'ny antenymeram-pirenena fanongana mpanjakana no fiatso ny olona tsy voafidy ka hitatana ny firenena izany de zao ny resahan'Andriamatoa Monjaroindefy tamin'ny valandresaka ao am-panao gazety zay nataony omaly momba ity tsy fandraisan'ny filohan'ny antenymerandoolona ny fitatanana firenena ity fa ny asesendray no name an'izay andraikitra zay no ny antony hoe tsy fahafahan'le filohan'ny antenymerandoolona zay sarotra azavaina am'izao fotoana zao fa maninona tsy manazava le filohan'ny antenymerandoolona fa mandeha le adevitra de lasa ny gouvernemanta no mitatana firenena de zao ny fomba fijery ny Andriamatoa Monjaroindefy filoha nasionaly ny antoko monima tamin'ny mpanao gazety omaly am'ty raharaha ty tafiditra ao anatina atao hoe transition de facto unilatérale zany hoe ny filohan'ny Sénat mbola filohan'ny Sénat fa tsy misahana ny andraikitry ny filoham-pirenena zay nomeny lalam-panorenana azy ny gouvernemanta no misahana izany collégialement mifanindran-dalana am'le terme hoe tokony ho consensuellement no tokony ho izy kanefa moa en cas de force majeure reny zavatra reny na sanatriany vava misy fahafatesana amitranga na filatsahako fidina ny olona zay mitondra an'izany institution izany fa tsy zay no zava-misy zany hoe ao anaty transition tsika zao zany na dia tsy lazaina zay zavatra zay fa en terme juridique dia transition de facto fa unilatéral satria le gouvernemanta zay efa teo ihany no misahana an'izany glissement transitionnel izany na ny fikisahantsika makany am'izany transition izany ka ho anay zany dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zay ary dia tafiditra ao anatin'ny crise sahady ny firenetsika mazava tsara ny tenin'Andriamatoa Monjaroindefy teo transition de facto unilatéral amin'ny fiantso an'izao hoy izy satria tsy minimizentsika daolo fa niokevitr'olona rehetra zany raha transition de facto unilatéral ozy izy dia eo le filohan'ny antenymerandoolona fa tsy mitazona tsy makaliandraikina fa nalefa ny gouvernemanta le izy de le gouvernemanta en place ihany zany no makaliandraikitra de zay ma hoe unilatéral azy fa ao anatin'le transition tsika satria tsy ao anatin'ny lalam-pandroenana le fitatanana n'le firenena ao tsara tsika itsika de manizingizina fa article 46 ny tokony niantra tamin'io fa tsy ny article 52 ny confirmer ny Garros zany amin'ny fanonganam-panjakana tsotro zao satria tsy voafidy no mitatana ny firenena mazava ngeny anazy le hoe tsy voafidy io de io filohan'ny antenymerandoolona io no voafidy amin'ny alala amin'ny fifidianana nandraisan'ireo mpifidy vavety de nahazony an'ilay 5 taona mandat ka olona tsy voafidy zany ary olona efa nanana olona teo anivon'ny antenymeram-pirenena tamin'ny alala motion de censure reo olona mitatana firenena ireo am'izao fotoana zao de no amafisy ny faneho-kevitra Andriamatoa Monjaroindefy ny amin'ny hoe transition de facto unilatéral no misy am'izao fotoana zao tena transition de mitatana ny tetezamita zany am'izao fotoana zao satria tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana antsika de atsona hoe tetezamita hivelany lalam-pandrenana ny tetezamita de iza moa zany no mitatana an'izany fa ny prime ministre sy ny gouvernemanta zay no manaprofo ny tenin'ny candidat hoe coup d'état institutionnel ali satria ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no naka ny fahefana de namme de ataontsika hoe naka satria izy zany nanamarina n'le fahefana aloha hoe zay indray ary no mety nanamarina n'le filazana fa tsy afaka manao an'le asany le filohan'ny antenymerandoolona zay mbola tsy azo tsika valiny am'izao fotoana zao zany koa zany eo amin'ny fomba fanaovana politika zany tsy mety mba homeo asiny le vahoaka tompoko eny nareo olona mpiara-miasa aminao nareo olona namme fitokisana taminao tamin'ny fifidianana mba homeo asiny azavao inona ny antony niteren'olona ve nao tena tsy zakanao marina ve le izy de azavao le izy hoe mafy aminao ny tatana conseil des ministres nefa ianao
efa bolana lasa zay de niresaka fa hoe vonina tsara ianao ary mahita toro tsara ianao tsy mba manana problème zany ianao kanjo ianao ambaran'ny hafa ianao fa hoe tsy zakanao lizy fa mafy be mitantana conseil des ministres de zany hoe ilay personnalité anao mihitsy zany no tsinitsinina eo anatrehany zany fanio-kevitry ny olo zany rehefa tsy miteny ianao fa ny olo-kafa no miteny amin'ny placenao zay manko ny tenentsika hoe lasa misy avocat miresaka momba azy le olona ny dimbiasana tokony ho ny dimbiasana marimarina kokoa satria izy moa tsy nandimby an'le olona slay filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrina zay nanazava ny anton-javatra teny amin'ny seni ilayntsika fatarina sy resahana daholo zany anton-javatra rehetrarehetra zany de io manaprofo zany matoa le adevitra tsy mety vita hatram'izao ary ny resahany sehatra irasam-pirenena mihitsy de coup d'état institutionnel lizy satria ny ACC manamafy an'izany fanonganam-panjakana zany eo anivony ny androm-panjakana de to manamarina zany le tenin'ny filohan'ny repoblika hoe sarotra nge le conseil des ministres ka tsy le izay hoa le izy tsy hoe le sitrapon'ny filohan'ny repoblika le izy te hirotsaka izy 2010 de nitaillé sur mesure le lalam-panorenana raha tokony 7 taona de nataony 5 taona raha tokony hoe tsy maintsy d'origine malagasy no mirotsaka avy amin'ny ray sy ny reniny de nesory le hoe ray sy ny reniny de nalefa mifotsiny am'izao de izy moa no nitady olana tamin'iny article 46 ny constitution io satria hiaran'zany izy amin'ny naturalisation am'izao fotoana zao raha tokony niantra azy koa ny article 42 reny eny zany tsisy mirarana zany atao inony zany raha resaka code de nationalité ny resantsika sy article 46 ny constitution mifamatitra am'le 42 ny code de nationalité de ny article 46 ny constitution de ozy izy eny sy avelao any fa zay taratasy 20 cm atriny ve fa ny ataoko ny tsarana za malagasy ny sisa sasanangy samihafa zany adevitra zany fampiaran-dalana ny tadiavitsika de tsika zany eritreritra hoe tokony isy fampiaran-dalana ihany ko zany fa ozy izy manahirina be le conseil des ministres raha possible afaly de avereny kely le sombo mifanio-kevin'le ramse iny ny amina hoe tsy mora mitatana ny antso a izy ny resaka conseil des ministres ny resaka prime ministre efa niara-ny asa tamiko sy ny sisa de mba ho alefatsika tsy miresaka an'izany ny texte ao tsy prescrit zany hoe afaka mamototra fahefana ny filohan'ny antenumerandolo efa obligation io fahefany nomeny vahoaka azy io tsy afaka manda izy raha mandany io izy tokony nametra-pialana izy atao amin'ny antenumerandoolona iny no mazavazava kokoa talohany iny de nametra-pialana izy ohatra zany izy tamin'ny 12 atoandro nametra-pialana rehefa tafapetraka tao amin'ny alohany nametrahan'ny filohan'ny repoblika hoe idémissionna le filohan'ny repoblika tao amin'ny ACC de tokony nametra-pialana zany izy aloha hoe tsy mahefa ndraikitra izy de nakafanapaha-kevitra amin'ny fanandrify azay le ACC fa le olona ne tsy nametra-pialana ary le olona tsy hoe candidat sasanangy samihafa zany hatram'izao ary izy mbola tsy nametra-pialana sady tsy miteny sady tsy miteny ka tsy mahatorotoro ohatr'zany tsika ary voaka malagasy satria misy zavatra marobe tsy mety eto tsy mandeha am'zelony eto veritsika zany mazava tsara ny adevitra mandeha am'izao fotoana zao vonona tamin'ny andraiky nylay filohan'ny antenumerandolona nanotahiry tsary zay nindra amitsika tany amin'ny radio télévision rahavavy nanotahiry tsary zay nalefatsika tamin'ny fivahinianany tamina fahita lavitra tany la réunion nisy anankiray ko vo hitako maly tany andafy tany ivelany ko le tany la réunion ny vehivavy no nanontany fa le ray zay lehilahy mbola iny ihany fa iny ihany ny tenena tokony téléchargena zay jerentsika alefatsika zany hoe oviana koa ny daty miresaka an'izany de mazava ihany ko fa nio-kevitry ny solomam-boaka hoe fanonganam-panjakana rehefa tsy ny olom-boafidy izy izy de mazava ihany ko fanazavana andriamatoa monjaroandefa teteza mity zao satria hivelany lalam-panorenana mazava mihitsy ny teny ary monjaroandefa teteza mity de facto unilatéral satria le gouvernement teo any nakany izy tsika zany misy fanjikan-dalàna marobe de eto am'izay ara ny adevitritsika rina tamin'ny ray volana lasa de nanao fanambarana ny folo alin-da
de rehefa nanao fanambarana ny folo anda satria vao nitranga kelikely ny zava-nisy tany a Gabon ary nanao an'le fianambe nasionaly ny FFKM de mivoaka tao anatin'ny fahangina ny folo anda de hovakitsika ary ty resaka zay nataon'izy ireo ty zao ny resahany ato fanambarana atao amin'ny tandro filaminana tamin'ny voalohany volana septambra ty zany zany hoe voatsela zany zay androany moa zany tsika rina fa 13 septambra 12 andro zany ty rivoaka malagasy fanambarana atao amin'ny tandro filaminana manoloana ny telo-dratsy tiana volena ka ikasana hampifandrafina ny sa malagasy zay mpitandro filaminana de manao zao fanambarana zao de ty voalohany ty ihany raisitsika zany eny raisitsika ihany koa le sombony kely farotsy maniny tsy misy lalàna na fomba hafa akoatra ny fifidianana ambarany lalam-pandroana sy ny lalàna malakely hafa vahoaka mampiasa ny fahefany hisafidy zay olona tiany hitatana ny firenena tsy misy rafitra na iza koa afaka misoratena handrombaka ny fiandrianany vahoaka souveraineté populaire sarotiny amin'ny fampanajana izany voalaza ny lalàna fototra izany ny mpitandro ny filaminana ny mpitandro ny filaminana de natao iaro ny androm-panjakana mijoro ary iaro ny vahoaka sy ny fananana hatreo ihany vakitsika azay isorony eo io faly ataovy am'izao jerevy le voalohany reny tsy misy lalana na fomba hafa akoatra ny fifidianana ambarany lalam-pandroenana mariny zany na mpiseho fahavononana mihitsy hiatrika an'izany ny rehetra fa saingy tsy misakany zany ny amin'ny itondrana ny aya ny tsikera ny fitoriana amin'ny olona tsy mahafeno ary tsy nanaja ny lalàna zay ambara zany fa tokony hirotsaka ho mpandray-anjara ao anatin'izany fifidianana izany zay tsy tenen'le folo alindra zay satria tiany nambarana fifidianana nambarany lalam-pandroenana sy ny lalàna manakely hahafahany vahoaka mampiasa ny fahefana hisafidy zay olona ty ny tatana ny firenena de zay ngely izy de zao le zavatra nitranga za mbola mainka alohariana zay le hoe vidin'ny vahoaka nge tamin'ny alalan'ny solitenany le filohan'ny antenimerandoolona io hoe loolona izy aloha vao filohan'ny antenimerandoolona satria ny solitenany vahoaka grands électeurs tamin'ny alala ny mpanolotsaina municipaly sy communaly ny atao hoe mpanolotsaina municipaly de manolotsaina any amin'ny commune urbaine ny mpanolotsaina communaly de any amin'ny commune rural de ny be ny tanàna io ara mbola adevitra be io fifidianana antenimerandoolona io satria tsy feny le collège électoraux satria tokony ny hisy fanampony hisafidy am'izay fa tsy feny le izy fa niterena nandeha tamin'io ihany tamin'ny 2015 iny nety fa tatiny tsy mety iny 2018 zany de le vahoaka zany ny safidy ny olona tiany ka tsy azo lazaina mihitsy tsy safidy ny vahoaka mivantana ny mpikambana ao anatin'ny antenimerandoolona indrindra reo nanaovana fifidianana hafa ny adevitra raha nitendreny le filohan'ny repoblika fa lay mpikambana ao anatin'ny antenimerandoolona hoy zavatra tiako tenena am'izay rina de eny fa rehefa antenimerandoolona na antenimera de azo lazaina fa misy andraikitry mivahoaka ao anatin'izany satria raha teo ihany ko ny rafitry ny antenimerandoolona de famatotra ary mijery ny zava-misy eny anivon'ny fitsinjara pahefana amin'ny alalan'ireo commune samy hafa dikan'izay mifamatotra zany amin'le rafi-bahoaka zany le antenimerandoolona zay koa akoatra ny mampanara-maso de anisany mpiara-miasa kaiky amin'ny vondromboaka partitsinjara-pahefana izy indrindra ny anivon'ny commune eny ka ity zany raha miresaka an'le hoe vahoaka mampiasa ny fahefana hisafidy zay olona tiany hitatana ny firenena de efa namme fahefana tamin'ireo mpanolotsaina sy be ny tanàna ny vahoaka de reo olona me fahefana indray avy eo no mifidy an'ireo mpikambana ao anatin'ny antenimerandoolona ao tsara tsika de hoy izy ty fanambaranty ihany tsy misy rafitra na iza koa afaka misoratena handrombaka ny fiandrianany vahoaka souveraineté populaire marina mihitsy zany
de ahoana zany ty zahatra de ahoana zany ty ka ny souveraineté populaire tompoky tsy name an'le rafitra nakany anivon'le gouvernemanta satria ny vahoaka noho ny fidy an'le lalam-pandroenana nampiasaina na ny kely ny article 46 alinéa 2-3 ny vahoaka noho ny fidy ny lalam-pandroenana nampiasaina am'zany antenimeran-doolo zany ny vahoaka tsy mifidy gouvernemanta ny gouvernemanta tsy fidina fa premier ministre amin'ny article 54 dia proposen'ny maranisany antenimeram-pirenena fanomen'ny filohan'ny republika de filohan'ny republika sy ny premier ministre indray rehefa avy eo no mikando de manendry mikambana ao anivon'ny gouvernemanta tsy manday électif zany gouvernement io natendrena androany ary esorona raha fakapitso ohatra ministre Brice Randrenasolo 3 andro na esorona rehefa avy eo ihany na rehefa avy eo fa eny Brice aloha ny akaiky indrindra miala tsiny monsieur le ministre zafady fetrany hoe ohatra ianao de miala ianao fa tsy misy procédure nalalany afaka efa-bolana io na heritaona io na efa-taona io na 5 taona no mandamako zany 4-5 eny na 7 mandandray zany neny ACC 7 taona asa ny CFM sa neny izy zay no 1 taona non renouvelable tsy azo avozana atao amin'ny filohan'ny republika izy 5 taona quinquennal zany hoe mandaray avozana azo avozana zay le hoe x2 ka ity zany rehefa mijery an'ity tsika zany de hoe tsy misy rafitra naizana izy ihany ko afaka misoratena andrombaka amin'ny fiandrianany voaka souveraineté populaire ozy izy sarotiny afampanajana izany voalaza ny lalàna fototra izany mpitandro filaminana nefa ty tena le souveraineté populaire mihitsy zay nge efa mivakitsika e ohatra ny te hitsangana be nefa anaty fiara moa zany le lalam-pandroenana indray efa dridrangilo ngamba ozy izy ny olona article 5 la souveraineté appartient au peuple source de tout pouvoir na amin'ny fifidianana mivatana na amin'ny fifidianana tsy mivatana zay mihitsy le izy eo hita mifaly ve ny article 5 constitution azafady faly raha ohatra hita raha tsy hita tsy maninona mabe asa fa misy zavatra ty tsika azavaina de avereny kely ihany le fanambarana teo azafady zany hoe ny lalam-pandroenana ny vahoaka no fidy aza de fampanajana ny lalam-pandroenana zany tokony atao fampanajana le fahefany vahoaka amin'ny alalan'ny olombofity zany tokony atao tsy ny teny telefona nkeny député Rosy avereny kely izy faly azafady le any député Rosy teo vakitsika fanonganam-panjakana no iantsona fanonganam-panjakana no fiantsona olona tsy voafidy ka hitatana ny firenena izany fanonganam-panjakana zany coup d'état institutionnel ozy ny candidat folo rafitra ivelan'ny lalam-pandroenana ozy Andriamatomonja Rondefa transition zany zava-misy am'izao fotoana zao ao anaty crise zany Madagasikara de avereny le fanambaran'ny mpitandro filaminana azafady indrindra faly ny mpitandro filaminana de natao hiaro ny androm-panjakana mijoro eo am'izay tsika ahoana zany ny fihetsiky ny fitandrona ny filaminana amin'ny zava-misy amin'ny tao amin'ny antenimeran-doolona amin'ny alala ny filohan'ny antenimeran-doolona tokony nandray izay fahefana zay satria io ny androm-panjakana ambarany lalam-pandroenana amin'ny alala ny filohan'ny antenimeran-doolona fa tokony nandray an'le fahefana kanefa misy rafitra na ny lalovina nandray tampoka izany de aiza ho aiza amin'ny position amin'ny mpitandro filaminana satria ny anazy mako efa nentitsika ny fanambarana roa samihafa tamin'ny 2018 de hoe ny mpitandro filaminana de natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana de ity zany hoe mitandro filaminana amin'ity 2023 ity de hoe hiaro ny androm-panjakana institution ary hiaro ny vahoaka sy ny fananana ka le institution io adevitra be am'izao fotoana zao io aza minimizena ny fanazavana ny entin'ireo candidat folo hoe coup d'état institutionnel io de ahoana hoy ny position ny fitandrona ny filaminana satria zany raha raisina am'zany fanambarany candidat anankifolo zany ary nalefa eny anivon'ny seni ary fantatry ny ACC reo izy reo EDC fe
nous n'accordons plus aucune confiance aux membres de la haute cour constitutionnelle qui se sont fait complices de ces manœuvres ayant validé ce coup d'état institutionnel. Validé satria zany isy manœuvre tany raha miresaka manœuvre tsika tafiditra ao anatin'izany zany le olona nametra-pialana de izy zany midikte hoe zao no tokony hitondrana an'ity miaraka am'izay mpiara-miasa aminy. Misy chef d'orchestre hoe zay chef d'orchestre manoatra n'izao moa reny le chef d'orchestre zay indrindra miaraka amin'ny bagety miaraka amin'ny bagety zay de ato mitony kely de miakatra ndray rehefa tena may raha faniry zany manoatra aka za olona mba koralina latsaka fefany ihany ako zay mihitsy reny sady nanao sekolalady za zany tsy very ka mahagaga ihany le izy eo zany le izy hoe raha micrie coup d'état fanonganam-panjakana ny solomam-bahoaka raha miresaka izany ny candidat ary raha miteny fa ao anaty krizy Madagasikara fa teteza mihitsy zao hoy Andriamatoa Monjarondefa zay nanazava ihany koa mitovitovy amin'ny fanazavantsika tamin'ny resaka lalàna na caution nena 50 millions d'ariary mbola nitondrany azy fa tsy 200 millions d'ariary fa tena nieritreritra izy fa ho candidat de ozy tsika hoe zao zava-misy zao kosa tokony iverenany adevitra amin'ny adevitra ny fitandrona ny filaminana ny aminy hoe aiza tokoa mifampiarina le souveraineté populaire aiza tokoa le tena fiarovana le androm-panjakana voalaza ny lalam-pandrena tokony indray aza de ho sahirana ny fitandrona ny filaminana ihany aloha hiresaka an'izao adevitra rehetra zao ity le izy ty ny vahoaka izay poiran'ny fahefana rehetra no maso mandidy ka mampiasa izany amin'ny alalan'ny solo-tenany lany amin'ny alalan'ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara mivatana na tsy mivatana io nge le grands électeurs riny na koa amin'ny alalan'ny fitsapan-kevi-bahoaka référendum zay ny fidianana an'le lalam-pandroenana karaha-pokotany 2010 tsy misy mihitsy ampahany amin'ny vahoaka na olo tokana mahazo manendry tena hampiasa ny fahefana feno izany io koa tena manandanja tsara io de ahoana le souveraineté an'le vahoaka mihitsy zany no ny rimboa natao rimbona teteza mihitsy zao Monjarondefa ao anaty krizy Madagasikara mariny zany adevitra be zany mandeha am'izao fotoana zao ny validation ny candidature n'Andriamatoa Iany Rajoelina zay tsy mahafeno an'izany condition d'éligibilité zany hoe mifepetra fahafahana mirotsaka hovidiana adevitra faharoa ny fomba nandava ny filohan'ny antenemeran-dolona hitatana an'ilay firenena zay nambara ny lalam-pandrena fa obligation io ary fahefana avy any vahoaka io ko naninona ny lavinao ianao nefa tsy nametra-pialana ho filohan'ny antenemeran-dolona indrindra mantsy samy chef d'institution daholo na ny antenemeran-dolona na ato fi ianao de miteny hoe paty granso tsy zavatra lehibe ho raisiny gagatsika ihany ary fahatelo ny fomba namezany ny ACC zany tany amin'ny gouvernement tam'izao fotoana zao miantsotsika eto izy mbola afaka manapa-kevitra ny zava-misy eto Madagasikara raha tsy voavahan'ny ato anaty fa minotsika fa tokony voava fa raha aman-dreny olobe ary everitsika fa mba misaina amin'ny hoavin'ny taranaka ihany fitandrona amin'ny filaminana anjaran'zareo mety mahita ny antso ny tafika tandroka arony vozona ane ny député Rosy ny antso ny tandroka arony vozona ihany koa ane ny CCC de ny ramparo reo avereny kely faly ny CCC azafady indrindra satria misy zavatra ovakiko ity en CCC ty ary ny tena enjana be koa ity en CCC ty alefa sikely nge faly rehefa hita de mba alefa sikely de vakiko somary ataovy ngezangeza tonga de le ato amin'ny faraparany raisy miantso an'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay te hijoro hiaro ny tany tandalana ary mbola tsy materitreritra mba hametra-pialana avy hatrany manoloana ny fanitsakitsahan-dalàna déni de justice tsy ro amatany
nataona mpikambana sasatsasana sasatsasana zany hoe misy mpikambana sasatsasana zany nanao déni de justice fa nisy mpikambana zay verina fa mba te hijoro hiary ny tany tandalana ary tsy materitreritra mazana be io teny io a mamperitreritra io a manam-pahaizany reto mamoaka an'reto hevitra reto a izay midiko famadiana tanindrazana ozy izy am'le déni de justice zany am'le ino moa zany fanitsakitsahan-dalàna tsy roa amatany zay midiko famadiana tanindrazana haute trahison zany rina qualification ngeza be zany de eto andrasatsika izy ampikambana ao anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenina ny sahijoro ka metra-pialana mahafantatra zany ny CCS raha ohatra zany ty antso nataon'ny CCS ty raha ity zany mahafantatra zany hoe misy te hijoro ao misy te hijoro matoy izany ka tika tsy voasoratsoratra fotsiny ty fa mba manana ny information zay indrindra miantso an'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenina zay te hijoro iaro ny tany tandalana ary mbola tsy materitreritra sivy mantsy ny mpikambanao io le tsy materitreritra io manahirana dikan'izay zany velona eritreritra misy mivelona eritreritra fa misy teny gasy mazava tsara ty ary manam-pahaizany reo mametra-pialana avy hatrany manoloana ny fanitsakitsan-dalàna ozy izy ndasoloha tandalàna ny mbola tsy materitreritra mba hametra-pialana avy hatrany ozy izy manoloana ny fanitsakitsan-dalàna ozy izy tsy ro matany nataona mpikambana sasatsasana fony hevidalina zany a ary nahazo information le CCS de eto ambany ty ndray koa tytsika evina am'le fanambarana teo miantso ny fitandrona miantso ny mpitandro ny filaminana tandroka aro ny vozona mba samiaro ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisam-pirenena ny vahoaka sy ny fananana fa tsy sanatry hiary tombotsoan'olo mihitsy satria samy ho tsarain'ny tantara tsirairay rehefa tena dinihana daholo ny faneho-kevitra nyresantsika teo de misy zavatra hifandraisany sy fatapatatr'olona mandeha ny ambadika any ny ady minitsy miteny azany sasany donc ao anaty crise zany tsika efa nisy rina boky ny soratan'ny François Mitterrand zay ny fatolagolay moa zany etra ny tadiaviko any le boky la force tranquille saika maky azy misy andininy kely zay saika ovakiko tsara be lalina be koa iny la force tranquille fatolagolay miny exilé lery fa any izy amin'ny alalan'ny boky izy na vita nanetsika zavatra tany a Turquie le narombotra ny Erdogan azo mbola tantara hafa ndray zany re olona Mitterrand koa nanoratra boky tamin'ny taona 1970 tany mitovitovy am'izao resaka androm-panjakana fanonganam-panjakana ao anaty fanjakana ohatrohatran'izay le izy ka tsika miresaka am'izao tompoko a tsisy zavatra tongatonga ho azy amin'ny politika tsisy azara zany amin'ny politika fa hoana dikan'izany tetezamita crise fanonganam-panjakana no misy eto ahoana ny hevitry ny fitandrona ny filaminana raha imandreny reo hoy ary everitsika fa zava-dehibe ny fanambarana iny le souveraineté populaire misy tamin'ny alala ny solotena mivatana na tsy mivatana na tamin'ny alala ny fitsapahakevim-bahoaka mihitsy no voakitikitika tao anatiny zao raharaha izao na de miaro tena ara lay mpitondra fanjakana fa mbola tsotsika ny autorité morale ny FFKM fa tsy manalavitra an'izany atsotsika ihany koa reo ray aman-dreny ara-drazana zay mbola afaka mijoro hiaro an'ity Madagasikara ty ahoana ny hevitra reo ireo mpitandro filaminana misotro ronono koa tsy maninona manany ambara ray aman-dreny koa reny satria resaka fiandrianam-pirenena ny hevitra farany ny communauté internationale da tsy resaka OIF ny sadeko no miandraikitra Madagasikara mihitsy ny information be da be azotsika mombo izany mino isika fa tsy mitazapotsiny reo ka amerina ny adevitra ny amin'ny hoe naninona ny valideny ny ACC candidature ny Rajoelina zay tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy tsony fa frantsay maninona ny tsy nandray ny fahefana nomeny lalam-panorenana azy araka ny zay ny tendreny vahoaka azy amin'ny alalana obligation lehibe ny filohan'ny antenemeran-dolona ary naninona ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana
no nanome ny fahefana nakany amin'ny gouvernemanta. Mbola misy zavatra azo edikevitra akoatran'izay fa janontsika eo zay fa misy tady ano diversion zavatra andrina vaky itsika ty lohateny gazety ty ovina le gazety faly androany ve taroara tsy manao pibaly le gazety tsika tsy zany ty tsika tongavana fa ty tsika se hoe io gazety io namoaka azy de zao ny resahany io le gazety l'arbitre septembre mandika lalàna ozy izy ireo candidat 10 mazava ny voalaza ny andininy fa 900 amin'ny lalàna fehizoro larana fa 700 700 tsipika ohatraohatra valo mikasika ny fitondrana akapobe ny fifidianana sy ny fitsapahan-keviboaka fa reo candidat amin'ny fifidianana ka manao fanambarana paibe maso manaratsy endrika ny sapandraharaha mikarakara ny fifidianana seny izany resahany zany a reo candidat ozy izy veritsika tsara candidat amin'ny fifidianana ka manao fanambarana paibe maso manaratsy endrika ny sapandraharaha mikarakara ny fifidianana na ny androm-pitsarana asese zany a na manao tsindry am'ireny rafitra ireny afakely koa ty a nefa mbola tsy manapa-kevitra akory ireny rafitra ireny dia voailika tsy afaky ilatsaka zay nyresahany ato de hoy zay hoe alefa soare zay mihitsy ailio ary izy folo e izy folo aza ny saka matory ny alaim-bolombava na mikitikidika vody sovaly fa ilio ara raha ohatra ka zay ndray ny diversion anareo raha zay ndray ny contre-attaquenareo e fa ity lalàna resahanareo ty tsy ambony ny lalam-pandrenana raha siana Texas loaly resahantsika eto voka sarin'izy folo fa le azafady tairoara ailio ary izy folo satria nareo zao ny tatana fanjakana de revenisy telo ara le fifidianana raha ohatra zay ndray kory ny heverinareo fa contre-attaque politique fa ahoana ny tsy hitondrana fa nazava-kevitra momba ny fikorotanam-belona anseny am'izao fifidianana zao na enseigneur sahirana tsika mbola iresaka momba ny liste électorale emarg ho ampiasaina am'ty fifidianana ty fa tsy androany alohoriny sahatsika zany a connaissance de cause tsika ahoana ny tsy hitondrana ny fanakanana na adevitra momba nseny ahoana ny azonao élection libre transparente juste démocratique accepté par tous raha ohatra ka tsy entinao nitsikera samy hafa eo anatrehan'le adevitra ary betsaka angeny tsikera natao na afahan'le seninana tsara ny asany ahoana ny tsy hitondranao ny adevitra eo anivony ny ACC am'tony fanapahan-kevitra ny raisiny ny ACC tony ny valide candidature-n'olona tsy tokony validena ary nanome fahefana any tsy tokony mena fahefana oailika dolo zany reo izy folo zareo ihany ngeny namoaka lizy tamy sary de andramo ary ndao ary ataovy ary lizy e andiny fa 700 loi 2010 008 tsy ambon'olo ny lalam-pandrenona zany lalam-pandrenona mazava ato zay nijoroan'ny olona ato article 46 tsy maintsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy zay candidat mirotsaka fa izy ve mizaka sa tsy mizaka tsy mizaka le olona nyrotsaka izy any tokony andray fahefana rehefa mamendram-pialana le filohan'ny republika filohan'ny antelmerandolona raha ohatra ka milatsaka le filohan'ny antelmerandolona zay vo ny gouvernemanta fa mbola adevitra hafa koa ara raha ohatra mbola araky ny lalàna ihany koa zay ka ozy tsika hoe alefaso aprisiatsika mihitsy ndao efa eo tananareo mifahefana raisy ny akatara de asivo caseran rozy de so ny avinareo de ailio ary izy folo ampiary io raha zay ndray niketrikareo mandeha any ambadika any alefaso e fa ity efa anaty crise ity raha tsy voavahanareo de amoron'olana vaovao ndray ambolo-korotana solana vaovao ndray petra tsara de mamitsaha fa nitoerany ipetrahanareo ary efa mitsingilahila iza ny eritreritra fa amerina anareo eo na de voizinareo any ambadika anareo premier tour de vite efa milamindamy masinsisa zany daholo ingeny resaky nina ely akivy an'le mpifidin'ny candidat
tsy misy miala eo rasta tsisy miala eo fejoroana hatramy farany rehefa natomboka tsy maintsy faranana ka raha misy an'iny daoniny indray tsikilovinareo tany de alefaso aprisia atsika mihitsy ailio ndray are ailio aza mampitombo problema amy problema efa mitombo fa hita raharaha ohatra ny rainy zafy lemena rina raha ohatra mbola ampitombo problema ndao rina eny ary le izy mantsy naraky le teny teo zany le lalam-panorena teo ihany hoe rehefa nyteneninao malty ny vahoaka ny maso mandidy na iza zany iodina eo ka iodina atsy ka iodina atsy na iza anao chef de orchestre eo ka ibaiko atsy ka ibaiko atsy miaraka am'le bagety de ny vahoaka no maso mandidy zany eto Madagasikara ny vahoaka ny maso mandidy ka rehefa hoe ny vahoaka ny maso mandidy de mandeha makano io zavatra io satria misy tsy mafetsony tsy voafehan'ny reto lay mpanitsakitsaka lalam-panorenana tsony zany ny raharaha am'izao fotoana zao de mipanika zareo mikoropaka de lasa manaonao foana de lasa manao ny tsy fanao de lasa miteniteny foana de lasa manao zavatra tena hoe tsy araky ny lalàna de inona no ateraky zany rehetrarehetra zany ny ateraky zany rehetrarehetra zany de izao ny ataon'ireo mpanitsakitsaka lalam-panorenan'ireo ihany no mampisokatra ny sainy malagasy am'izao fotoana zao no mampisokatra ny fomba fijery ny vahoaka malagasy zay notakonana nandritra ny fotoana maro zay de zao zany le izy miatefany amy vahoaka ny resaka eto raha mbola malagasy io zany ka mahatsiaro saina tsara ary mametraka hoe zava-dehibe ty fireneny ty de tsy tokony hoe tena eno fotsiny fa tsy maintsy manaraka amin'ny atsipiriana ary tsy maintsy mijoro misy ireo kandida anaky 10 ary akoatran'ny kandida 10 ane namana faniry efa be dia be ihany koa ny olo-pirenena maneho hevitra ao ny sasany efa manana ndraikitra tamin'ny teto amin'ny firenena mitovy daholo ny fomba fiteny sesesy moa ny tenentsika teo député Rosy moa ny tenentsika teo Serge Zavomahova moa no tenentsika teo teo zao vao tamin'ny maraina teo tamin'le resaka hoe nodimandry ny Andriamatoa Sikonina Victor ny teny keo ny Henri Lecasseur lehibe an'ny isty lehibe an'ny PFM zany président PFM hoe satria nararotina moa zany ny firesana tamin'ny Ansoatarby akoatran'le fahoriana de hoe aona ny fahitanao an'ity raharaha ty hiakatra ny Antananarivo ozy izy amin'ny herinandro satria mbola mikarakara fandevenana anio zany no atao le fandevenana fa iza de tsy manaiky an'izany hoe fanonganam-panjakana izany zay no nyteneniny teo reny keo mitrifatrifana koa neny amin'ny resaka politika rehefa zay de zay tsy manaiky hatramin'ny farany zany hoe resaka fanonganam-panjakana sy resaka fanitsakitsahana ny lalam-panorenana zany de eo moa mbola ho avy eo moa zany de ho eo zay tenenina mafisiny eo fa de amaraparantsika namana faniry ary eny ary zao ndray vaovao amin'ny sehatra iraisam-pirenena moa zany alefatsika eny faly fa rena mila trandrahantsika kely ihany le fanio-kevitry ny filohan'ny intermeran-dolo iny akoatran'iny sahirany Joe Biden nao tratrana destitution Joe Biden inona le cause le zanako Joe Biden zany no miketrika zavatra hafa any de tsy manaiky zany le ty amin'ny chambre anankiray mpanaramaso de manomana destitution Joe Biden indrindra le républicaine le taty amin'ny côté Donald Trump lalàna no miresaka eo sahirany dadabe Biden nao zany le zana ny traingilolona nisy fifangarom-pahefana izy raha teo koa misy fitantanana tsy milamina ny élection tsy velaneny zareo zay indrindra any amin'ny tany iverina fomba tanjaka zany devitra be am'izao fotoana zao ny amin'ny destitution Joe Biden fa zao vakitsika kely ty sombony ty aloha zany le fasifaly aloha le titre foot ity zany tamin'ny l'info point re zany de rédaction 13 septembre androany zany ty rina un député français ozy soulève
de préoccupation concernant Madagascar. Ny député frantsay zany no mitsemboka amin'ny zava-misy atya Madagascar à l'approche de l'élection présidentielle. En fotoana anakakezany fifidianana filohan'ny république à Madagascar, la scène politique dans la grande île attire de plus en plus l'attention des observateurs. Ny zava-misy ara-politika ao Madagascar dia misarika ny rehetrarehetra mpanara-maso hijery ny zava-misy. Tsika no teneny io. Ivadika ty Le député français Philippe Fay, député Fay a interpellé le Quai d'Orsay, zany eo au niveau ministère ny raharaham-bahiny par rapport à la situation sur le territoire. Inge izy io e, dia hitatsika tsara. Député Philippe Fay zany a no ny interpellé ny Quai d'Orsay. Misy zavatra tsy milamina zany a, dia izy moa ny interpellena am'zany Catherine Colonna, le saika hoavy tsy mety tonga mihitsy aty à Madagascar au sujet de la situation politique à Madagascar, surtout à l'approche de l'élection présidentielle, dans une question écrite datée du 29 août. Asika sary an-tsainy zany rina. Zany 29 août zany. Satria efa tao anatin' le fametrahana candidature zany. Efa ao le adevitra momba an'le naturalisation. Betsaka ny zavatra resahana ao anatin'ity zany fa hoe mampiaya zava-misy te Madagascar, indrindra ny amin'ny tontolo zay toekarena ny social, ny secteur rehetrarehetra zany zay fantatry zareo eo amin'ny sehatra resam-pirenena. Ka itsika raha mitantaran'izao zany mbola patiny kely ty, fa mbola misy vaovao indray voarahintsika teo amin'ny sehatra resam-pirenena dia ho resahantsika indray everitsika fa atao rapitso zany. Fa treo aloha ngamba ny androany rina ataontsika le maivanaivana matsiro tsaratsara. Fa zao ry vahoaka ho atsika mpanaraka amin'ny fandarana. Aza rebireben'olona am'izay communication politique any ka hitiny ilazana sady fa izy milamina mandresy zao sy ny sisa. Na ohatran'le teo sorona folo. Sorona aza rebireben'olona zany mandresy tsika amin'ny fantatsika. Tsisy olona mahantra izany ka mbola hifidy ny olona nampahatra azy. Tsisy olona mifialahana taimana zany sy nampandoliana tam'tany ka mbola hifidy ny olona nampijaly azy. Raha isika ohatran'izay le sary manko. Efa lanongotana teo an-tanana, tao aminy ny fahefana, ny fahafahany, dia mbola andeha hametraka an'le olona nanombotra izy. Impossible zany. Tsy maintsy hitady olona hafa izy hanavitra azy ao anatin'ny situation zay misy azy io. Zay le sary tsotra rina. Zay no namarana ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity, isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany ambava homana ampo mieritreritra samy tahin'Andriamanitra isika menakafy veloma tompoko.